Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Ahitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarenana. Aleo ny ezaka voaresy toy izay reso azy no nitahotra. Amin'ny fifaliana no amerenana ny araba ho antsika rehetra izay miaraka aminay hatrany efa niaraka taminay hatramin'ny maraina hatramin'ny alina dia mbola tonga etonay dia miaraba ny namana rehetra izay miaka reto amin'ny plateau roa izany tahaka ny mahazatra rabaina zoky rehetra isany Salamado. Miaraba Antany malaza Andriamatoa Constant Rafelson entindray tsika rehetrarehetra tsika tsy maintsy etiko vita ny herinandro nangatsitsika ny maraina fa me mafana be ny ano aloha atsika zay mbola mieritreritra ny voaka ny trano memakomana kely ihany koa amin'ny fitohanan'ny fiara tonga de rakelintsika ity le resaka ino moa nalaza omaly satria ny faranana omaly le fionambean'ny FFKM fa fitohanandoam-pirenena avy hatrany vao miresaka an'izay zany tsika de tsotra be le resaka ny firom-piangonana omaly hoe vonona ry zareo vonona ny tarika an'ilay fitohanandoha misy karazana devitra moa Constant Rafelson amin'izy ity hoe tena atao marina ve tsara toerana marina ve ny FFKM misy mpanao politika ohatrany tsy de resa lahatra firy misy nefa hoe aleo ataony asa manahoana ny fijerinao an'iny toetra rara iny tamin'ny heriny tsika teto mbola nandeha amin'le hoe ahoana tsara anao sa tsy anao le fanjakana za voaterina apatsialy makonantitra anay voaterina apatsia hoe tamin'ny roa 70 de ohatran'io de hoe zaika be-pirenena no anapaka ny sorotra hitondrana ny firenena nitsiriahan'le général Ramanatsoa nanaovan'ny référendum mamelohan'zaika be de le zaika be lasa ohatran'ny hoe fa manay zaika be fotsiny de zaikazaika de fa fenofenokevitra de taty arina vo taty arina vo misy récupération moa fitenin'ny vazaha azy hoe taty arina Sovalindry Dideratsiraka daholo ny hevitra momba ny tolona rehetrarehetra de nataony boky mena de hoe izy ny tompony mitondra azy miaraka amin'ny constitution aty amin'ny 20 taona aty arina ny 72 zay vo rava le fisovaliana tolona nataony Dideratsiraka zay ny mipetraka tamin'ny heriny fa androany tarinany resaky ny teny akadikely zany tokony manatantara mihitsy le akadikely io tarinany resaky ny PRRM tao akadikely namafisiny resaky ny FFKM mba misento kely ianao hoe tsy voatery hiady mafy mandritry ny 20 taona zay vo isy irika kely ray niny ty ny republika atao amitsika zay ny hitako zava-dehibe any anjaratsika za zao tsika manko teto nanetry tena be foana nanao hoe fanavoazana ny republika tsika efa matoana no nanamasaka an'izany teto hoe fanavoazana ny republika ny resaka fa tsy io fitondrana Andriamanjaka misoratenao republika faefatra io de atreto tsika teny merina ataotsika teto foana ny hoe tsinjody zany hoe mba manome repère mba manome zavatra ho tarafin'ny mpiaino sy ny sarababem-bahoaka ihany ny anjara reto fa zao zany tsika kosa aloha efa afaka manetana mihitsy ho am'le fikonan-doam-pirenena efa afaka miditra manetanana mihitsy resaka teny moa zany ny verina foana izy io Constant Rafelson tena miainga eny amin'ny fokotany miainga amin'ny fokon'olona zay zany aloha io zany ny départ aloha de miakatra commune na faritra sy ny sisa de zay le fandaminana ka ny fijerinao azy nefa ve arisika amin'io ve ny malagasy zay zany zao fanontaniana mipetraka manaraka satria efa mazava fa ho atao zany ty ianareo tena hita fa mpijery baolina mihitsy amin'ny mpijery baolina de hoe ananina ve ohatra hoe arisika ve malagasy fa am'mpanao politika ahoana ny androsihana ny malagasy tena avitrika ao anatiny io na ity micro ty de fa azotsika efa izy ty ampiasaina am'izany ahoana zao manko ny tenin'ny président Randrenirina Mikaela ny raisika
fanavaozana ny repoblika hoy de eto amintsika teto a misy arimariny zany misy manao hoe atsyain'ny malagasy ny hoe repoblika de ny sasany a manao hoe ka de tsy atsika zany satria teny tsy hain'ny malagasy fa ho atsika eto kosa zay aizan'ny malagasy azy nitondrana azy ny aizan'ny malagasy azy de hoe teny ranam-bahoaka ohatran'ny fikonan-dom-pirenena io zany teny ranam-bahoaka safidim-bahoaka fifidianany zany fahefam-bahoaka ohatra ny fiasan'ny atenimera sy ny sisa zay ny repoblika ka rehefa tsy misy le vahoaka filazantsika azy moa hoe olo-pirenena fa olona miogaoga ny amin'ny arabe no avo feo sy ho arahana teny eto mbola tsy repoblika zay fa fanjakana arabe zay ohatrany hoe raha misy mitolona zany mitahako hoe fanovana rafitra de reny vely aminao le hoe miogaoga sa ahoana le misy mitolona ny mahatonga ny olona any amin'ny arabe indrindra ny tanora de misy zavatra marary eo ny eo de mandeha izy fa le mandeha miala am'le hoe le marary eo ny eo ange le fifampitondratsika le teny ranam-bahoaka sy ny sisa no mila velomina mba hiovan'ny fifampitondrany eto amintsika any ny resaka fa tsy hoe za ty amin'ny arabe a de tonga de zay teneniko noho izy tsaroa fa ny zandritsika ange a efa mba nanao dingana mihitsy teo ny zandritsika rehefa mivoaka mandoro ponesy ny sisa tsy malala fa tsy hoe borsa de fanampon'izay de hoe rano sy jiro tam'izany ny zandritsika tsy malala akory hoe ary tsy mba mametraka akory hoe ty borsa ty a zay etsehako aty amin'ny arabe ary tofiran'ny olona ary nisy maty mihitsy tena mamatetika tsy atanynarivo ihany fa ny faritany rehetra mihitsy ty borsa amonona aty ange mato tena aleo ny mamono ato zay mamaolana an'le borsa misy fomba fifampitondratsika zany eo mahatonga an'le borsa tsy azon'le fitondran-drajoelona ny ekena eo zany le zandritsika no mila miakatra am'le hoe miainga amin'ny tolona avy amin'ny arabe de miakatra ry amin'ny tolona hoe fifampitondratsika sa zay ny tena tolom-bahoaka de miaraka amin'ny tolona amin'ny vahoaka rehetra zany fa tsy maningana fotsiny tsony hoe zahay mpianatra na hoe zay tanora de any ny vahana ny olana de fikonan-dom-pirenena zay ny firenena manontolo de everiko hoe misy fakapanahy tsy de manina ihany ty le mampaningatsingana sy manasokajikajany malagasy ty za tsy manao hoe tsy mahazo manao dinika savaranonando mahazo manao raprasi anary hoe diniky ny tanora diniky ny mpitarifilaminamisy mantsy le izy diniky ny mpiasa ny fitsaboana sy ny sisa fa ireny de tokony itoy makany amin'le hoe diniky ny mpiray firenena mihitsy ina amty fikaonandoha ny firenena mihitsy satria ity firenena tya tsy afaka manao hoe tanora ihany mpiasa ny fahasalamana ihany na mpiasan'ny mpampianatra ihany sy ny sisa fa zay rehetra zay ny firenena zay rehetra zay ny firenena ka olo-pirenena tsika rehetra no ikaondoha rehefa tsy mijoro olo-pirenena tsika dia lalaovin'ny ohatran'ny taoarinan'ny 72 makany amin'ny deuxième république ihany laloviny de farafahorina ny gasy vita ny deuxième république inona ndikan'izay lavitra be zay fa etika aty amin'ny akaiky tsika isa pokotany zany efa ny fefikaema zao a no tompo marika ny fitondram-panjakana zany a mpiantoka logistika no ety manana ny fandaminana sy ny sisa fa ny fikaonandoha ny ady hevitra de ny fefikaema tairo ny ray fiangonana tairo koa le ataotsika hoe ivelan'ny fiangonana ndao ikaondoha aza simban'le hoe filoha-pokotanyny tenyrena iny a iraky ny district iny tsy manana teny ampidinina amintsika momba fikaonandoha-pirenena iny raha anampy izy a dia manampy amin'ny fahalalana hoe zao no misy amin'ny fiarina amin'ny fanajariana ny tany sy ny sisa eto amin'ny fokotantsika fa itsika mpiray fokotany na tanàn-dehibe na ambanivohitra indrindra ny ambanivohitra isika fokon'olona no mandray fitenenana zao raha ohatra tsika mihevitra tsika hoe anisan'ny firenena tsika no miombona ho firenena ao ny tanora
ao ny mpiasan'ny izy ty na mpampianatra frama reo na ny mpampianatra CEG any amintsika na ny mpampianatra lycée any amintsika ao mpiasan'ny fahasalamana ao ny mpandrara eny amintsika eny ambanivohitra rehetrarehetra eny tsika menakavy reo no firenena ao daholo mietsea sahy miteny am'izay tokony miteny am'izay tsika manomboka zao miteny tsika no manangona ny hevitra tsika no mijery hoe inona ny hevitra nampakarina avy aty amin'ny fokotaninay zao ndray ko ka lasa fanjakazakana sy tsikombakombana so de lasotra n'le isam-bato taloha za de efa mijery ihany hoe oay toniova ny taremarika ona moa zy ny présidentny fanavozana ny repoblika teny akady kely hoy izy hoe tsy da tsara le teny lazainy fa hoe tsy ho karazana dictény mpanao politika de naveriny kely izy tsy ho ny ananay mpanao politika ao izy izy zany anisany dikan'izay zany le mpanao politika ao amin'ny fitondrana sy mpanao politika amin'ny akapobeny tsy natao apidina teny tsy natao hibaiko any anatin'ny fikonan-doam-pirenena hoe tia ny tenin'ny fitondram-panjakana na hoe tia ny tenin'ny tia atoko ty na tia atoko ty le mato constantravelse fa malaza le influenceur ka le influenceur koa tena influenceur zao mbola lasa nakabaiko any rosiko influenceur zay zany le mahatonga ny ato hoe sahy mitenytsika vahoaka miteneny satria ny azo antoko ange aloha vahoaka koa nge ny mpanao politika de tsy maintsy hiteny reo any anatin'le fivorena tsy maintsy hiteny izy fa mila fa ny azy misy haut-parleur be satria zao na tsy manana anizanizy ao anatin'le fokotany ary izy anatin'le fokon'olona na vitsy anisy izy ao rehefa avy izy misolatsolana hoe zay le atoko tsy mitonona anarana de ohatrany hoe tsy maintsy hoenona manokana ary reny mahavita manao tetika hoe ary amin'ny fandravona kefika eo tena natenana mafy de mafy ny arofanina ataon'ny FFKM hoe hatrany amin'ny fandravonana hevitra avy amin'le fokotany de tokony nipetraka tsara mihitsy tsy izy an'izany hoe tia ny hevitry ny atoko anina tia ny hevitry ny atoko ry tia ny hevitry ny le firenena kely atao hoe fokon'olona zay noho izy fa raha ianareo koa no anao mpanjaka kely andre manjaka kely atao hoe atoko andre manjaka kely atao hoe député natao hoe chef district natao hoe maire de mbola tsy république zany fa mbola fitondrana andre manjaka zany de averiko zany zay aloha de anisan'ny faly tamin'ny zavatra nyseho teny akady kely lafy misy fanantenana tsika moa eto amin'ny politika sy ny fitondrana firenena fanantenana ny azo lazaina fa tsy hoe tafita ny tolona antsy zany ka fa misy lalana misokatra le tolona de zay ny atao hoe fanantenana de ny azotsika atao zany ary afaka manao tsika treto tsy mbola nanao an'izany fa tsika treto de hoe tsinjodi izy ampazavany zavatra ny natao fa androany kosa tsika de afaka mandrisika ary tena mandrisika ary mandrisika mafy mijoroa ho firenena miombona ho firenena manomboka any amin'ny fokon'olona sy olo tena ny fokon'olona no mampakatra ny tenin'ny fokon'olona fa tsy zay olona ny tendrena akory sefipokotany zany zany fitondran'ny district zany fa ny fikonan-doam-pirenena de sy olo tena tendrentsika ary tandremo nyfamitinana sy mifitanana soratra efa nisy moa ny fanomanana fa le mienonao zany de any anatin'le fandaminana sy fikarakarana n'le fivorimbe mihitsy zany mila tena manana fomba fiasa amin'ny rafidrafitra tsara ny FFKM zay iara-iasa amin'ny eo satria za tsy teny inona hoe tsy kely lalany reo le ohatr'izay ka mila so de manana soso-kevitra tsika hoe ahoana raha no apiena ny aya am'le lazaina hoe haut-parleur be am'mpanao politika teo zao tsika manana rehefa mipresidantny refondation no nyteny iny tsika nge manana radio-pirenena sy televisiona pirenena tokony mba misy tena atokanao am'izany fikonan-doam-pirenena zany am'izay ny ao amin'io fa misy an'le hoe telo minitra amin'ny fanavozana iny zao mandeha le telo minitra de akoatrany hoe manana radio manana ministera tsika manana ministerany inony ty
mana ministeran'ny kolotsaintsika hampazavana zany kolotsaina zany hoe zao kolotsaina zao natao hoe repoblika ohatra hoe ianao de olom-pirenena ataoko teny vazaha ianao de citoyen any anatin'ny fokon'olona any de le citoyen le olom-pirenena ny olom-pirenena zany de reny olo reny no miombona lasa firenena le olom-pirenena tokony ho taitaitra am'izay ary tsy misy maharatsy azy ny mampibaribary eto na any amin'ny kolotsaina zay aparitaka am' radio pirenena télévision pirenena sy ny radio sy télévision nafa na koa engaviana miray aman-dreny amin'ny FFKM ampiriska ny madio fo satria ty tsy misy hoe républicaine hatrany akibondreny akory ampiriska ny madio fo osa hijoro hiaiky hiaiky ny anjara mety ho anjaran'ny tena zany nanimba n'le teneranam-bahoaka fa nahatonga n'le fitondran'Andriamanjaka kely hatram'izay ohatra raha sefisisiko ianao mety afaka miteny ianao akariary hoe zahay tokoa de nalemy teo anatrehan'le avy any ambony manindry bokotra teto aminay teo anatrehan'le député teo anatrehan'le lehibe an'ny région zay nanao mpanjakazaka kely taty baiko anay nanindry amin'ny anaran'ny atoko filazana ny marina nisan'ny fotonkevitra angeza be itsoroan'ny FFKM fidiovany zay le efo voalohany igny le efo voalohany zany hoe taloha le efo efatra nataon'ny FFKM le 4 efo ny efo voalohany de hoe fiekena eo am'le mpanao politika miady sy mifandramatra sy mety mifamono iny de hoe za tokoa de ratsy teo anatrehan'ny iara anina fa zao no nataoko nietraketraka nataoko taminy fa hitindray mandeha tia eo anatrehan'le fifampitondrantsika malagasy hoe fifampitondrana tena mpanjaka kely ve za ve de nalemy teo anatrehan'zay nanjara ny fanabeazana manontolo lasa fakatoavana n'le ty le antoko ty zay nanindry bokotra teto amby efatrany any repoblika voalohany tsika natao zany nalaza teto amitsika hatram'izay zany tsaroko nisy fotoanytsika nyresaka an'izany tety zay le nisan'ny manahirana nge asy io raha mba ho voaresaka amin'io hoe raha misy olombelona ray tonga eo amina fitantanana ny firenena amin'ny fomba isan-karazany de aveo misy fikambanana mitsangana tampoka aveo manohana azy de misy antoko mitsangana tampoka de miverina ihany le miverina le olana ka asa re iny zao le de efatra karazany hoe fananganana tambazotra ho tambazotra ko rehefa aveo iny leo vao miakatra eo amin'ny fitondrana de manangana toko de hoe tia ny tambazotra anay fa miverina ihany ty tsy hoe ifimezana akory ny mety ho diso ihany ny tena fa le fitenenana hoe Mandela ty présidenny zao no azotsika hanarenana an'zany Mandela de anisan'ny nahatonga ny fiekena tao Afrika Atsimo Mandela sy Desmond Tutu zay évêque anglikanina Mandela sy Desmond Tutu nahatonga n'le fampiavanam-be tao Afrika Atsimo nanomboka tamin'le hoe ny olona madio foa de nanao fiekena ekena hoe zao no anjara andraikitro nahatonga ny teto Afrika Atsimo mifandripaka ny mety sy mifotsy ny atsika ndray tsy zay fa ny atsika zao ny anjara andraikitro nahatonga ny teto Madagasikara fitondran'Andriamanjaka nefa rany tamin'ny fitondrana Joël sy Tsay Christian eny ary iny zany karazana miakolpa kely ho an'ny hoy anao teo hoe ny madio fo ohatran'ny hoe fiekena eloka fa itsika malagasy angia avy nanjakan'ny Andriamanjaka tsika de nanjakan'ny frantsay de tsy mahagaga raha misy ny hevitra teto amintsika ary betsaka ny hevitra fa ny mandady amin'ny ambony ny manaiky tsindry-bokotra no mahasosy mahatsara eto amin'ny firenetsika ka tsy eloka loatra izay tsy eloka loatra zay fa karazana fahalemena io napetraka hoe ny madio fo amintsika
ary mba miangavy ny FFKM hampirisika sy ame aim-panahy an'ireo madio fo ho afaka hatsapa sy teny an'izay fa raha tafateny an'izay zay tokony teny an'izay misokatra ny fitenenana ny fikonan-tom-pirenena amin'ny ambaratonga rehetra raha mbola tsy voateny zay de matahotahotra le andray fitenenana hoe so de lazay ranona fa mamely azy ary efa hiteny hoe misy ange député tena manindry bokotra hoe fanjakano mihitsy hoe misy ambadika de tena tsy sa hiteny loatra ny olona fiangaviana mihitsy zay any amin'ny FFKM asa raha misy maheno fa ifaingo kelintsika de miverina ty any rehefa aveo sady efa miomakomina ihany nareo amin'ny fandraisana anjara mivantana amin'ireo antso fa isendikely fotsiny tsika aloha ary eny ary dia miverina kely indray tsika ary efa afaka mandray anjara ianao mbola hita mibe miray tsika miaraka amin'ny Constant Ravelson nanomboana azy teo moa zany la resaka fikonan-doha de raisinary ny antso voalohany aloha miaraba to salama de miarabanareo be Constant Ravelson miarabanipena izaho aloha ny miata amin'ny maraina tena eny faneho-kevitra n'olona tamin'ny radio anankiray amary zany ny fianambeny FFKM iny hoe alao aloha miala ampanao politika de mangina any fa alao andaminana zareo ny firenena de manontany azoko be Constant efa nisy crise politika ve ka voalamin'ny olona fa tsy nidira ampanao politika mihitsy na indrem-pandeha ary taiza teto ambonin'ny tany fa za mbola tsy nare nianatra histoire jusqu'à tany amin'ny école doctorale fa za mbola tsy nanre an'izany mihitsy fa misy ny directoire misy ny dictature miaramila fa natao anatin'ireny ary de misy civil ampanao politika niaraka tamin'ny tao ka le olona tsy haiko le olona fa bakaka zay nytaniko anao hoe voalamin'ny olona tsy manao politika aveo raha raha-pirenena misy politika misy eto amintsika io faharoa mba nytaniko anao ndray ty hoe rehefa inona za tsy nianatra lalàna mihitsy fa nefa misy teny hoe nul n'est censé ignorer la loi de tsy fatako mihitsy ny eto amintsika hoe rehefa inona fa misy fanazavana olona pahay lalàna tany amin'ny tribunal administratif tany any ny resaka momba ny zavatra nataon'ny député Rajeson de rehefa inona kay no tsy maintsy ajaina sy arahana io constitution io fa rehefa inona de tsy misy raharahiana an'le constitution ary tsy ajaina io kanefa ny de misoratra ao anatin'ny constitution le zavatra tena variana amin'ny fanazavana olona pahay lalàna ohatra zany mihitsy ny aho satria nyteneniny de hoe ny lehibe na institution ihany any afaka mametraka fitarainana any amin'ny ACC kanefa ny ingasy teny zay mpanina am'izao fotoana zao nametraka fitarainana tany amin'ny ACC fa ny raisin'ny ACC ary novaliny tam'izany izy mbola tsy mpanina nametraka tany de variana mihitsy ny ako za zany variana am'le fitondranan'le firenena sora tompo samy variana tsika ny am'le hoe mpanao politika mifampirarahady zao ny zavatra ny seo teto amintsika atreto aloha de mpanao politika mifandramatra indrindrindrindra momba ny fifidianana sy manodidina ny fifidianana de mifanonganongana eo de tsy mahagaga raha ohatra ka noeverina ho anoeverina fa vahaolana ny mampanao convention politique ny samy atoko politika ary misy ny tsy mahalala afa-tsy zay foana ny averimberiny hoe ambony latabatra boribory zao anefa tsy nisy naharitra mihoatra ny mandaharay na mandaharay sasany reo rehetrarehetra napevapevanina fahatanyreo inona ny antony satria zany tsy eo nivoan'le mpiady seza politika le tena fototry ny olana fa any amin'le repoblika mihitsy ny tena fototry ny olana ny tena raharaha zany eto amintsika de karazana état généraux nga zany moa ny jery tantara ihany jejereo amin'ny tantara ny atao hoe état généraux zao anefa misy mpanao politika eto fa le fanjakazakana veriky fanirony fanjakazakany atoko politika telonjato mihevitra azy ho inona daholo eo ny tena mampandamoka n'le eto amintsika fa tsy mba atoko politika saika izy rehetrarehetra de somary propriété privé an'le namorona azy daoly saika izy rehetrarehetra koa de manana mahazo fahefana ny izy mahazo fahefana de zay vao nanangana azy ho fiarovana fahefana ka rehefa état généraux no atao zany hoe fikaonandohan'ny firenena tsy le misoratra azy ho lohan'ny firenena no mikaona fa le firenena manontolo no mikaondoha le vahoaka rehetra no ampifanantonina ho firenena de
zay ikonany eo ny tenerana zay avoaka biaise hoy ny vazaha zany hoe mitongilana raha ohatra ka avela hampanjakazaka hevitra ny atoko politika zay tsy ampafiriny gasy akory ny mamba raha ao anatiny vitrika ary mbola tsy nihoatra ny ady lahatra am'izao teto Madagasikara zay no mba hevitro zay marina ny teninga any amin'ny firenena tena encadré politiquement zany hoe tena voataiza anatiny samy atokony ary efa 100 taona ny atokony dia mahalamina ohatra ny États-Unis zao dia fitsarana sisany tena manapaka ny am'izay miopefy ny any Frantsa inona Sarkozy ary zao mahita raha sairakirana ny zareo efa hafa kosa ny Angleterre sy ny sisa hafa zany tena hafa zany akoatran'izay anampiana kely an'izay satria voaresaka teo mantsy le 300 fa maro nge ary tsika samy mahita an'izany indray antoko-pianakaviana le antoko politika fa tsy mahavita fa ny kely farafa kely ny tokony atoko ohatra hoe fanabeazana ara-politika ny mpikambana resaka fanabeazana ny olo-pirenena ma olo-pirenena vanina resaka faneho-kevitra amin'ny zavatra misy fanolorana sosi-kevitra ahoana tery raisitsika ve allo ento mirava tompoko miravan'ny mbalaporavimisona de mirava ary malagasy ohatra tiako esana moa zany de hoe isika aloha araky nefa resako vetivety isanandro eto moa hoe tsika de mbola tena voazanaky Frantsa tanteraka ary ny fanjanahana tsika de misy fanjanahana ndafiny anankiroa fanjanahana amin'ny vahiny avy amin'ny vahiny ny fanjanahana avy amintsika malagasy ihany ny fanjanahana vahiny moa zany efa fantatsika hoe le Frantsa vahiny fa amerikanina sinoa rehetrarehetra fandraisako faharoa de ty fanjanahana malagasy de ho aza vaiko le izy hoe ny fanjanaka vaovao eto amintsika de ny mpanao politika hevitry ty fa tsisy hoe hevitry olo-kafa satria ny atram'izay zany ny mpanao politika de mitondra foana taoriana ny fanjakan'ny fanjanahantany frantsay zany fa ny fanjanahana ara-politika no misy eto akitry zany hoe tsika zany tsy misy raha misy vady atao de tsy maintsy misy manao politika ianao ho afaka mitondra firenena tsy mahatsisy raha tsisy maharatsy azy zany fa le toetra nitondrana an'le izy mihitsy any ohatra ny tena satro hoe ohatra zao le tenenan'ny babasy arabiny tenikanja hoe tsy mila manao politika eto fa valikafa tiany am'izay de tatao amin'ny aty amin'ny ra-pirenena zay nataon'le mpanao politika sy nany tonga de naniliana an'ireo tanora tamin'ny fitondrana zay zany le izy hoe le izy zany tsy maintsy hoe isy mpanao politika foana efa toko mba mijery foana le fanjanahana raha-pomba vaovao de mpanao politika zay zany aloha ny hita aloha fa satria misy foana le fomba foana ny hoe zay tsy mila mpanao politika mila manao politika ianao ino nataonao de politika daholo fa le fomba fotsiny hoe mba asina fitrany hoe rehefa mba tokony misy fiarahana manotry zao de tokony mba ampidinina foana ny hoe ny tiako resana zany de hoe misy ny hoe ao fomba mpanao fomba rajazany hoe reo ampanjaka sy andriny reo hoe maromaro de tokony ana ampalaisina anjara fa tsy hoe sélectionnena le olona anao an'ity conférence nationale ty soratotoko tsika tsy maintsy manao politika ary mila mandalina politika ary mila antoko politika tsika fa antoko politika mba no avozina mba ho republikanina koa ny ao anatiny ao rehefa tsy republika ny ao anatiny ny atoko politika ao fa fanomponan'le tompony antoko le namorona milaza azy ho tompony de inona moa zany fa fanompona zany ko fitondran'Andriamanjaka koa ny ao anaty atoko ao de azagaky tsika raha ohatra hoe tsy misy milaza ninina am'izay hoendriky Madagasikara vaovao sy hoendriky ny republika vaovao reo atoko politika reo iny ary raisitsika andray ary ny antso raha to de toizako le tonga an'ray ianao de magaga ve mo ianao teo zoko be nefa nyteny hoe misy telonjato ny atoko politika fa am'izao fotoana zao fa raha kely nefa nisy 500 indray zay miforona
modesika manina satria haiko fa tena mino aho fa ho antoko politika reny de mitombo ihany zany le toko politika ary eto Madagasikara de mitovy ohatran'ny sekoly privé sy ny favahana kristianina maniry ohatran'ny anana de maniry ohatran'ny anana koa ny toko politika tsy fantako mihitsy hoe inona fomba ankadirenan'io a fa tamintsika CT fa niteny an'izao hoe tokony amin'ny anaran'ny toko politika ihany ny rotsahan'ny olona anankiray indrindra sy olombavambahoaka ka zay ny toko politika tsy natafitolona fidina na conseil communal aza de mi-auto dissoudre tonga de raha vary tsy afaka manangana toko politika intsony ny olona namorona an'iny raha zay ny atao azay le encadrement tiako apetraka miverina anankitera be indrindra toko politika io na any amin'ny état monarque absolu enge misy ny toko politika ohatra any Maroc any Angleterre nge fa monarque constitutionnel misy toko politika fa anakoroa efa manjato taona ny fa ny antsika ny république efa vo 500 taona misy toko politika fa telonjato de tsy haiko izy nampanao antsika ny zany sa tsy encadrement hanampikely anao raha laha zao a vokatry le fiasan'le atoko 300 tamin'ny faraparan'ity république fa efatra ty fanjakan'ny Rajoelina tsy masiny ty dia roborobo be ny indépendant de taitra daoly ary sary-piaro be daoly le atoko politika mahita an'izay nefa de vokatry ilay atoko politika hatramin'izay aleon'ny olona nivelan'ny atoko no miasa toizako aloha fa sao de lany crédit de zao le izy ka navela atsika ny anao ny indépendantko nefa ny lalàna miteny fa hoe ny antoko politika ihany ny afaka maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana fa zaho tsy mahita mihitsy ny anandiny ray miteny an'izany hoe ny indépendant na ny ONG na société civile de afaka maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana zany nge mbola erreur daholo zany hoe misy le lalàna fa na tsy ampy na tsy ampiarina mamaky an'io constitution 4e république io a manomboka amin'ny article 1 ka hatrany amin'ny 40 ka am'izay zo fototra no ao de izy be loatra ary zany zo zany fa maninona tsy nampiarina izay nimena fahefana tsy mampiatra an'iny fa stoniny am'izay tiany sy mahafinaritra anazy fa raha vitatsika fotsiny mametraka hoe ny atoko politika ihany mazy maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ary tsy maintsy amin'ny alalan'ny toko politika nyrotsahanao ary zay toko politika tsy natafiditra olona fidina na iray aza de tonga de raha vary tsy mahazo manangana izy zaho aminy fa telo raha be indrindra io tavela eo de anao kolikoly any amin'ny lebena toko politika ndray mba ahafahako mirotsaka mahazo taratasy fanendrena tsara edikevitra any amin'ny fikaonantom-pirenena mihitsy zany io tsara edikevitra any mihitsy io ny antony a mamelona ny kolokolo politika raha didy sy lalàna fotsiny mamerana hoe tsy mahazo manao zay tsy ao anatin'ireo toko reo de mila edikevitra misy mitady lalana mila tsy maintsy mitady lalana ka mifandray amin'le teoteo hoe ny maninona moa miresaka an'le antoko politika satria ao zany ny tokony sehatra fifanabeazana amin'ny resaka politika mihitsy misy karazana fikambanana tokoa sy hoe tsy miankina nisy fotoana mba tavaresaka tamin'ireny ny tena fa resaka hafa mihitsy ny ao sy le politika républicaine ny resahan'ny république faharoa nge tena napetraka mihitsy hoe ny atoko politika ary ny atoko politika takzao sy takzao ihany ao anaty mandatezam-pirenena no manao politika ary hita mihitsy le nadaboka mandale kolotsaina politika nananan'ireny zokobe reny tamin'izany hoarina kely amin'ny tatoarinany raiky amin'ny 790 moa zany ny tena ny tombo be tahaka ny radio tsy miankina le fandehan-javatra raisina ndray ty teria allo eny tompoka mirabatsika rehetra de manaja anao raban'ny président salama tompoko rabaintsika fa nomeny mpahary tombonandro eny ary famindrapony satria na ray seconde raha tsy voavidy vola nefa meny 24 heures tsika de raha izany de mena de tsy tokony monimony fa ny fisaorana aloha ny voalohany na ty azo zavatra de qu'est-ce qu'on dit on dit merci olombelona raha misy mpangataka mangataka ka mihetsika 100 ka tsy misaotra de teritrika hoe tsy mahalala misaotra nefa izy mametsika rivotra inspiré vavasorona grâce naka vola tamintsika izy fa miampafolo-karena ara de mbola ho atsika ihany satria fatany fa mila volontsika na de kristianina raha za kristianina fiera d'être kristianina de amin'ny kristianina ny teneniko hoe zao zavatra misy rehetra zao re olona de zavatra ataotsika safidytsika
zay le hoe Dieu propose de l'homme dispose zany hoe safiditsika l'homme propose no mahatonga tsika gisitra Dieu dispose tsy misy avy amin'ny pary na ohatrany taiparasy ary izy mbola mamindra fo zay le hoe tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir ary zay no mahasamihafa ny maty velona ny velona mbola misy atenaina inona koa zany velona tsisy atenaina zany zay mahatonga ny olona mamono teny de ay zay eo de ankalazy tsika raha afaka pitso pentecote moa le nikarany jesosy latsahafana masina indrindra izy nandrisin'ny fahafatesana manitsy kely anao latsahafana masina pentecote na ny fitoriana raha tsisy tsony fon'ny olona tsisy izy zany no antenainako fa izy niakatra an'izay le afaka efapolo andro fa dimapolo andro de mahatsara anareo izy mifelako faniraka ny mpananatra hita maso irany io miainy teo am'izay ny finoana tsy manery za aloha aloko mihitsy zay tsy mino ino moa mieriko nefa vora tsy fatako tsy fa aleoko mino an'le mpamonjy de zay ny zaraiko ny anahy de mahatonga ny firenetsika ohatra hoe de contraire ny boky teny tenana daholo ny zavatra ataotsika eto eny ary ya tsika mino minotsika ary misaotra ary tena makasitraka ny hoe nahazo tombonandro ary fanasinana an'izay tomponandro zay dia ataotsika zay ahasoa ny mpiray firenena amintsika fa raha tsy zany de zava-poana koa le tombonandro menatsika de eto manko zany tsika zany zao dia ny mpitarika ny FFKM de fa ino no tenenina ny mpitarika ny fanavozana de fa ino no tenenina de ny anjaratsika de manao zay ampamokatra an'izay reto tsika mpiray firenena eto amin'ny mahasoa atsika menakavy repoblika vaovao tsika ty zay aloha no azo atao pentecote amin'ny lahady erapo allo tope salama toko miarabanareo salama toko sosikevitra kelika taladana maninona moa raha lohan'le fotoanandoam-pirenena foanana daholo aro ny toko politika de ao amin'le fotoanandoam-pirenena mapetraka hoe reto avy natao atoko politika de ao anatin'le ralam-panorenana no mametraka ny hoe ny toko politika ihany no afaka mirotsaka ny fifidianana izy ko zay de olona manana de atoko manana mandat ny région sy ny karazany maromaro no afaka miditra amina élection nationale de manana base mafeny région no afaka miditra amina élection régionale de manana base any fokotrany rehetra no afaka miditra amin'ny élection communale da ohatrohatra zany ohatrohatra de misaotra fa mba sosikevitra tonga ao ataina fotsiny nandram-pianara zokola salama inona toko moa no ny hevitro namoa maratsy zany fa kotsy diniany zava any amin'ny fikaonantom-pirenena zava-dehibe tena zava-dehibe de hoe manaiky ny antoko politika handinika ny anjarany raiky ny atram'izay tamin'ny repoblika fa tsika zao de tonga amina fitondran'Andriamanjaka Rajoelina ary manaiky no hoe mila jerevana indray ny fomba ny atoko politika eto amintsika zay nge anao kosa moa zany fa aza foanana kosy allo aza foanana hony raba toko miabo zany akevidabe amle resaka vahiny eo aminareo fa na zany tikola zay de rehe manapaiza reto amin'ny tanàna ohatra amo zany miaraka an'le hopitaly ma de nahitsy le progazety hoe hopitaly vepataty teko azalo de tsy mahay teny diplomatie loatra na hoe teny takolaka hoan'any tena hoe zava-misy maso alefa ary resaka ndray aza zao am'le manapaiza reto amin'ny tanàna zao no toerana misy firenena defa nareo moa zany nareo topo radio de mijery miafony nareo amin'ny zava-misy naty zandraka fa kosa nefa de mijery miba aby le zava-misy eto amin'ny tanàna miato de zao nareo mitantara fa hoe tena teny manapaiza reto amin'ny tanàna maro zany efa zao fahatrano firenena fa mahantranyka fadena alovana ambony tany nefa hoe manapaiza io fa
na nisokirana ny tainy janda raha mbola sonomy mango azy eo milaza fa misy manapaika sady io fa nampandeitaazy eo milaza fa hoe tena misy manapaika reto tsy navita fantsika nareo mijery miaby zany de za zany mijery ny fa eto amin'ny fiainam-pirenena fa manapaizana eto amintsika zany mipotako anazy maty any kely olona mamoromorona tokotoko politika kely eo de manao any anaty politika zany kareo hoe tadava blesy tadavany arety fa raha hoe amorona asa avoaka amin'ny lagasy hoe tena firenena manosaka de misy ny indostrie betsaka miasa iasany vahoaka malagasy fa inona azao ny indostrie misy raha manakazana zany tokony hoe amorona indostrie zany mba isany idiatra maly amin'ny atoko politika sy liata de manapaizana gasy de zay de fahitako anazy fa io moraka sa mana fidery io afazamena tiny amle delipizat de tiny an'le mila koraka aby fa ny antoko de tena le zava misy réalité zany alina zay de mifatanao matika ny kely hoe ianao filaza vazaha zay hoe alimentaire le politika alimentaire hoe zay inanan'le pitarika fotsiny ny ataony amin'le atoko politika zay o le ohatran'le antoko teo lasa manompo an'le mpanorona le mpikamana rehefa tsy fanompona manaja an'ilay soatoavina republikana nefa zay misy adevitra maromaro teo a misy an'ity le hoe foanana apetraka ihany ny atoko politika fa zay hoe ninina ngeny ataontsika tsy afaka miala amin'ntsika maro reo demokrasia goavambe maneran-tany reo zany fa avozy zay fanavozana moa zao e ndravoziko zavatra rehetra ny atoko politika koa raha ohatra hoe manana tsika nanomboka teo moa raha manana n'ilay finiavana koa lo Constant Navelson mpanao politika efa avy aniny ny toerany hoe fanavozana ny republika satria zay io mahakiviny olo-pirenena io fa misy olona raha miteny zao de afaka 3 taona na afaka 2 taona hafa mihitsy indray ny zavatra marany de lasa leo le vahoaka de rehefa leo ny vahoaka de tsy manara-maso tsony de lasa laim-panahy anao zay tiany le na le mpanao politika na le mpitantana ny firenena de reny hitatsika manao piriliperaka ny tanàny reny fiary tsy fantatra tsony hoe izy ty fa de misy kisakisaka daholo lo nefa nio anisan'ny zavatra ny edivana tamin'ilay etsika natao tamin'ny anina hoe le fana para-pahefana diso tafahoatra loatra fa misy tsikatra n'izay indray aloha am'izao ahoana izy eo ry tery tsy mbola misy le namana teo zao niny fa misy iny ay allo eny salama tompoko fahasalamana tompoko miaraba izy io da mierina lasy iny aby kely tany faritra raorotandrika reto tsy de tsatra aloha toa efa moramagna misy an'le accident moto kapak da mony tena le tondra moto tovitra tamin'le fiarabe sinoa niaraka tamin'ny zaza efa taona zany koa ny amin'iny jana tao ny projet ho an'ny mpamboly amin'ny faritra loatra ny fitanefa aloha nitako ny antony ambany loatra le vidim-bary io atsena misy anao de mandatory de posevatra kapoka magodio jana koa ny amin'iny mikasika ny condopirenena zay aloha de efa tsy naplisy fa zao zay de mamanga eto aleo atsasa manila ny fidy voasoratranarana amin'ity se niny laza fa efatra folo tapitrisa fidy voasoratranarana zany hoe fito tapitrisa ampina olona anankiray tamin'ny farany teo any vitsy loatra ny fidely fiporenetsika farany teo zay nabaraka anazy raika folo tapitrisa fidy voasoratranarana diny etsy roa tapitrisa monja fidy anazy na de efa tsofina tsy teny sasany manko tenenako hoe atsasaky fefany barakay kanefa raha na dimy tapitrisa plisy olona anankiray le ngahiny ana troisième mandat atahora de zay zany mba sosikevitra misy anao andre motofolo act alao izy 3e tour 4e tour de mba tafakatra fito tapitrisa plisy olona raiky zay vola farafy zany lacrymogène gaz lacrymogène makasiraka to io le wateny hoe atsasaky ny fefany no mifidy an'ireo lany rehetra reo atesitra ny sasany fafatare marika nefa io
taremarika anefa io fa ary iny le miteraka n'ilay tsy fitoniana foana miteraka n'ilay tsy fitoniana satria le atsasaka mifefany a sy tomonakeriny sy ny alatralatra isan-karazany ko nahazamoana azy fa tsy tena hoe resy lahatra tsy tena resy lahatra mpifidy leseny anisan'ny adikevitra goavana mihitsy ko ny momba an'io a tapaka indray araka le teninao teo misy namana koa sosotra rehefa taona zany efa zay le izy hoe mpifidy novidiana isasatra kely tsika hiala sasatra kely de efa rehefa avy eo indray eny ary de efa tonga de raisina tery alefa ary tia napaka io indray fa tafiditra eny tompoko manahoana tompoko manahoana reo mitopy radio de manahoana vahiny de manahoana amtia iny ny anahy zany mandrabatra manahirana zay asika nyty fotoanantom-pireneny ty ty resaka mafia eto Madagasikara na mpivarotra moron-dalana asorina manahirana ny fitaterana moa zany de tsy tenenina ntsony ny bus sy ny taxi be ny Madagasikara ny Madarel tena mafia avolenta be ny ao ambadiky le zavatra rehetra ny dirama ny knaps de mahavariana hoe ahoana moa ny ahafahana maka vola ny olona zahay satria zaho anatiny mandoratra kemoka tompoko de ahoana moa volanay no misy maka de ny raha rehetrarehetra ny zavatra hito Madagasikara zany manahirana sy ohatra hoe misy ambadika daholo izy tsy resaka ambadika politika mihitsy le resaka mafia de ahoana zany ny afahana hoe miala amin'io iresahana an'io ao amin'le fionantom-pirenena afahana hita hevitra hoe ahoana ny elana amin'ny zavatra io satria tena mety ho anahirana nkeny ampandroso Madagasikara raha mbola resaka mafia io no eto azadiny fa ny arenatsika hatramin'izao aloha de lasa ohatra mipoizina ho an'ny Madagasikara satria be loatra ny reo firenena lehibe zany ny ao ambadiky ny zavatra io de aiza ny elana amin'izany rehetrarehetra zany satria matanjaka ange reo firenena lehibe reo communauté internationale raha sondrina tompoko misatra betsaka de mba manatena le resaka mafia manko de fomba fijerintsika avy aty de mafia tokoa fa ohatry ny orita maro rantsana misapany ety sy misapany ery izy io hatrany amin'ny madinika andrindrana fa misy koa zany ny aty amin'ny foibeny fifampitondrantsika de ny fanjakana ny any zany mila edikevitra amin'le fikoanantom-pirenena mihitsy Allô eny ary eo manako be miaraba akany mahatonga an'le olona ny le tsy mataka an'le mpanao politika tsony tena sasala miteny hoe lehibe amin'ny mpanohatry tony zao tena misavily zay miakatra rehetrarehetra eo zay lahy reo de lasa tsika tsy nahinany da tena hoentiny eo na ahoana fatra ny zavatra hoe le tombotso fotsiny miendrehan-dralahy tena faharo manaraka izany leo an'le fanaovana an'le karapanondro biometrika koa raha tavatra ny hoe tena foy le fotoana sa lehibe dapera ny olona mbola tsy mahavita nefa ohatra nefa hoe fisarana an'le de tsy hoe ahoana solution io efa misaotra betsaka amin'ny fandraisana misy an'le anina kely telo satria ngeza be le fanontanian'le madama teo aloha iverena kely le resaka knaps le resaka knaps hoe ahoana ozy no misy maka ny volanay de averina amintsika aloha zany fa epika ny knaps établissement public à caractère industriel le commercial zany hoe afaka manao placement ny knaps de afaka manao investissement inona ny vola ampiasainy le cotisation an'le olona atao anatiny fa kosa tsy maintsy entsitra de entsitra ny fanaraha-maso ary tsy afaka miteny izy rehefa tonga amin'ny fotoana ilan'ilay volany le olona hoe tsy ao ny volanao fa mampanjana bola zany izy mampiasa vola de zay no mampatonga an'ireny hoe Air Madagascar Airlines misy zavatra ohatr'izany tsara fantatritsika ihany zany fa manjary ohatrany hoe tsy ohatran'ny ministera zany ny knaps fa afy zay raha ohatra tsorina andresaka allo miaraba tompo salama tokoa allo miaraba anareo araba fandarana araba de miaraba vahiny
alama mahafotany maheno feo amin'ny vahiny satria olobe mako reny olony firenena mihitsy ohatra fitonan-doam-pirenena no malaza am'izao am'izao efa betsaka izay fitonan-doam-pirenena zay rehefa misy zavatra mitaniko eto amin'ity firenena ity za mino fa nanareo mpitompy mifandarana na amin'ny vahiny a samina nahitandreny daholo inona fanontaniana anankiray ihany mba apetrako aminao satria anao mpandinitra ny raharam-pirenena inona ny tsy ampy tamin'ireny fitonan-doha natao teo aloha reny satria isaky ny misy zavatra mitseto ty firenena ity de andao ikoandoha fa betsaka te fitonan-doha zay a inona ny narasy inona ny tsy ampy tamin'ireny inona ny tokony ho feno fa lasa ohatra ny tsaritsaromana fitonan-doha mako raha vao misy zavatra ny tsy ampy anankiray voalohany aloha de fikonan-doha rehefa lery zalahy miady seza sy mifanaritaka sy mifanongana de asaina mikon-doha mba tsy ady tsony fa mba samy aprimo daholo ny kobay anareo de samy mampirina ny kobainy de tsy mahagaga raha ohatra manaraka indray de mbola hiady sy fanaritaka indray satria zay voafidy eo de lasa mpanjaka kely de miady sy mifanaritaka mihitsy de zavatra anankiroa zany ny tsy ampy ny anankiray voalohany de le hoe mbola ho lasa mpanjaka kely ihany ve zay mahazo fahefana eto amintsika zay le hoe fanavoazana ny republika ny faharoa de hoe atao fandrombahana seza fotsiny ve ny fifidianana sa tena amboana zay le hoe fikonan-doha momba ny raha-mpifidianana manontolo le izy zany de le fomba fitondrana andre manjaka mihitsy no mahatonga atsika hoe ndao ikoan-doha ndao io hovaina raha mbola hoe ampiavakavana n'le mpiady seza ihany ny atao de miverina iny rehefa tonga ny ady seza manaraka tsy mety mifarana mihitsy zay ary eny tompoko miaraba tompoko salama tompoko ay miresaka fitonan-doha ianao teo ny zavatra tena nahavariana tamin'ny 95 nanao fikonan-doha sika io tena manko ny zafy albert 95 ay 96 nanova fotiny ratsiraka apre akatokonaniny fa ianao mafantatra zavatra betsaka noho izay resaka hoe atao politika VDD maninona tsy mba misy sandansa mihitsy politika eto amintsika ohatrany hoe avina avana na centriste fa de atao politika be zay zany ny tena mahavariana anany izy de avy eo ny indépendant izy ndray rehefa mirotsaka de milaza hoe efa le politika amin'ny malagasy de nifidy mirotsaka de ny kely le lalàna de mahavariana rehefa tonga ao amin'ny assemblée na ohatra zany lasa miravina tamin'iny andro ny TGV zao de lasa TGV daholo zay zay no tena maharatsy ny fanaovana politika eto amintsika indépendant manaraka foronana tokony arenina le izy de hitambikina indray any amin'ny fifidianana ianao mahalala tsara tao Magro tsika tamin'izany tsy lany 4e république iny tena iny fomba ondrika no afahana miteny amin'ireny rafitra feny ireny tsy lany iny hoe za de matora Veloson Constant miresaka ohatranao zao amin'ny parti Zafy Albert de rehefa miteny tany hoe tsy lany io 4e république io de izy koa miteny hoe tsy lany io 4e république io de hoe maninona raha miverina any amin'ny 3e de ozy tsy mety le miverina fa aloha tonga de 5e ohatra izy de varina rangaty amin'le fanaovana politika eto amintsika eto zany no fanaovana politika eto amintsika tsy le hoe rovina voaloha fikonan-doha-pirenena indray sotrano eny ko ay tonga de raisina manaraka dodorizy zany alo voaray anay ny afatra mampieritreritra tokoa le izy indraindray misy fotoany satria fanina ny olo-pirenena raha Veloson Constant fanina ny olo-pirenena te zay le nyteneniko teo te andray anjara izy te andray andraikitra izy fa rehefa manompo maso kely tamin'le tantara teo aloha de mitoetra le hoe eny ara ho atao indray ty le izy mantsy efa manomboka hita zao
misy hoe iranona ny filohan'ny mpanohatra de misy eo lasa filohan'ny mpanohatra indray de misy hoe zay ny tena mpanohatra fa zay manana olom-boafidy betsaka any ambany vohatra de eo zao de efa fanina ny olona hoe de misy hoe zahay manohana ny fanavaozana ny kabary ary ambadika nefa no mamely fanavaozana de fanina le olo-pirenena teny hoe manohana zany de tentsika gasy mihitsy eo amin'ny politika mpanohana manohana tsangan'olona foana rehefa miteny hoe manohana zay ny eto ary le mpanao politika eto amintsika zay no mahatonga le nitenen'le ranabavy teo mpanao politika eto amintsika de samy manosika ny tsangan'olona ny akamasiny daholo fotsiny ka mahay miaraka ireo mahay misaraka ireo anzay fa tsy misy ohatran'le lazainy teo hoe avy avanana vazovaziko moa izy hoe avy tsy misy hoe avy avanana tena raikitra tsara io potra am'izay ny any voambolana any am'le hoe efitra hijoroan'le atoko zany rehefa atao hoe manao projet de société zay ny fomba teny vorazany lazana azy rehefa metraka ny atoko politika zavatra texte tefitefena fotsiny eo zao zany ny vinam-piarahamonina anay fa le tena zavatra tena ohatra hoe republika atao manahoana ny republika tsy misy zany tena loa hevitra tereny lalàna ohatra zany le capture d'état koa misy resaka zay eto amintsika zay mahatonga le mafiateneninao e politika ao anatin'izany capture d'état zany inge de lasa nany assemblée na ninona tsisy ninona mandeha azy lôny raha sondrindra tompo fa tena marary fo tena voateninao mihitsy tenenle am'le fitoenan-dom-pirenena le mpandalina vazakely eto amintsika no miteny hoe capture d'état ary rehefa ela ny teny an'izay asany tsy namoahany an'izay hatramin'izay fa rehefa ho ataontsika amin'ny teny malagasy l izy de tsotra fotsiny fananganana andriamanjaka vaovao ao anatin'ny republika baboiny ary giazany ny fahefana rehetra tsisy fotony aminy a ny fahefam-panjakana amin'ny androm-panjakana mipetraka hoe assemblée justice sy ny sisa fa le ao anatin'ny tambajotrany ihany tompo fahefana rehetra ary iny le lazainareo hoe mafia iny na izana izy iny zany hoe zay tafakatreo de afaka manao mpanjaka afaka manao andriamanjaka mihitsy de zay manodidina azy rehetra ny tandapany sy niavany koa tandapany sy niavany sy ny sisany atokony zay le tambazotra zay le tambajotra zay le lazaintsika hoe mafia allo eny tompoko eny misaotra fa ty moa fa crédit natao hoan'ny le faso ny crédit anao e tsy hoe manala azy fa fiainam-pirenena ty de misaotra atsika rehetra fa mahafinaritra be mpandana sady masoa zao ny antony misy karazana hevitra be deaibe singana manokana le vehivavy zay miantso hoe tena voaray mahafinaritra be satria tsy lany crédit nareo eo ny tokatrano sy niana nefa manaraka ny raharam-pirenena ary tena mahay mamakafa nendrigona misaotra betsaka mampahafantatra hita mihitsy hoe zokony anatra mampafantatra tantara be deaibe zany zavatra raisiny zay le hoe fahataro ny zavatra rehetra de azony mafy zay tsara de ny anah manokana moa de miboky teny fiainana foana ny anah de misy leo de mialatsiny indrindra fa dinidinio ihany de mba raisy azo raisy momba ny jesosy kristy satria niakatra izy tsy mba niakatra ohatrany hoe eli koa niakatra velona de mali tsy haiko na misy miteny hoe niakatra fa ili ny teny va de zay niakatra rehetra zany tsisy ny teny ary tsy fantatra hoe fa i jesosy sady nanafatra no mbola mipetraka eo akavanan'andriamanitra ray tsy toko tsy eo akavia ary eo anaty baiboly akavanana daholo fa tanànanao amin'ny tanàna akavanana famarinana minana ohatra akavanana dolona io sofina eo raha akavanana io ao mipitsipitsika lenao fa mipitsipitsika amin'io sofina gosy io andemana sady malefa fiteny be de mipitsipitsika de tsy mila mandray fanapa-kevitra aingana ny fiainana fa mandinika tsara de ty mba hoentina any amin'ny fotoanany pirenena va ty amiko manokana na tsy manatrika fa am'izay mba hoentinany hoe asory ny fianianana ao anatin'ny lalam-pandroenantsika sy amin'ny fiainantsika amin'ny akapobeny fa mamatotra atsika mamatotra zay olona manao fianianana le olona tia anatanteraka nefa misy fanaratsy miandry teny latsaka fotsiny de teziteny le olona de tsy mahatoatra ay de momba le madama teo le hoe mafia zany neny
zany le goly atabe ao anatiny zany tsy resitsika zany raha tsy manao fiteny davida kely nyantso an'le pahary sady nanao asa mahafinaritra mihitsy le teninao tsoay ozy le fanianana pahary sady manao asa allo eny ary ahoana ndray ary ty namantsika manaraky ty salama hanao concertation fazazazany fandamidiny maro zao situation zao zay nentenanao azany tsika am'izao am'izao situation ny sainam-pirenena am'izao zany mety zay zany mbola tsy hitako zay tena marina fafanakatana mbola ao inona mbola tonga mba no concertation zay fa ao mety 500 mentenena kely kasanala hoe nazy posako nazy erongono nefa tena namamboy tena iady fa defatevo zao situation zao hoe fanjanapanjakana mety izy aho sy porapora teny colonel hoe tena mahavita tsy azovaty va eo koa teandroma nazovaty de no 500 de no 500 voeritreritra tsara mihitsy voeritreritra tsara mihitsy ny tiako lazaina hoe eo aloha ny kolonely Randrenirina Mikaela iny ny hevitra hitondrany atsika ao amin'ny fanavoazana ny repoblika ararotiko izany ko zay ny hitako fa mety ho an'ny firenena aloha zao fa rira vato atsasaky mifefany sy ny sisa vato nangalarina sy natao akeriny maharary vao maika maharary zany zay aloha ny anankiray le hoe zao fotoana zao ve nanaovantsika fikonan-doam-pirenena zao mihitsy ary mbola afaka ataontsika malaladalaka tsara ary io fotoana io raha ohatra ka tena entina tsara ny fandaminana ny ministerany le hoe fikonan-doha zany a de tokony hazava ny anjarany lojistika ny anjarany zany hoe manampy sy manome an'izay ilaina hoety manana hatrany amin'ny fokon'olona ka hatraty amin'ny firenena zay ny anjarany ary raha misy tomika io de izy zay ny tokony ho anjarany zay fa ny aty amin'ny hoe fandaminana ny ady hevitra kosa de efa ny efefika amin'izay zay le hoe mitarika manko zay le hoe mitarika vitatsika io e allo zay any zay zokila eny tompoko miarapa tompoko efa tiako atrano zay reo mpanafandana reo tokony tsy mbato zay tsy ampiazana mihitsy zany hoe mahazo manitsaka ny an'izay fanana satria ny antony de zao lasa manamafy fahefan'ilay mpitondra fotony reo zay fitondrana efa mare ireny ihany mbola fanana satria ny hevitra reny ngetsy lany any amin'ny anteny meram-pireneny tsisy ny aino angereny ihany nefa reny lany ahoana moa zany na misy fahasairana raha tsy ivenany ty an'le mpanao politika alao an'le mpanao politika tsy foana na izy an'le politika na izy raha tsy le politika aleo an'izay mitondra politika foana fa itsika tsy maintsy manao politika ny izany ary ny firenena tsy maintsy hoentin'olona manao politika fa tsy araka itsika ve de indefidina independant apetraka tsy fandrombahana raiky nytony hoe indrindra ny toerana hitady amin'io ka mitsitenenina hoe tsy omena vahana mihitsy zany independant zany fa inam-bola mpanjakana fitaovana fa tsy hiasa ho an'ny firenena tsy evita tapaka zany tsy zavatra azo zany atao fa vita zavatra hoe eo amin'ny teo fokotany misy azy na ny distrikta misy azy akory zany hoe ino nisy fanavita zay anankiray ngezabe mihitsy a ho an'le district tsy navita zany any anaty fitrapony ahy na inona faharefoniny hoe mpanao politika na inona fatanjahany hoe reo a raha oravana zay tsy matanjaka ireo ndray nonde hoe omena avana eo azay tsy mahavita mihitsy hoe manabe ny vahoaka araky ny tokony izy fatatevareo maka fa mandalo nange io fanaovana politika io amin'izany fampielezana fitazana politika eky zany fa tsy manambola amin'izany izy fa ny hoe miaka seza fotony tiaka toerana fotony de zay mahamahy azy
tezitra mafy amin'ny indépendant ianao kanefa le indépendant de vokatry ny fiasan'le atoko politika am'izao fotoana de eo indrindra ny eno hoe oetitsika amin'ny fikoanandom-pirenena de tena hojerena ny fanavaozana ny fanaovana politika antso farany ty tavavirina kely ny tiakomboara zany de zao hoe ny fampiarana lalàna sy ny fanarahana lalàna no apetraka eto amin'ny firenena fa izany izy hipetraka maro député sénateur prime ministre président république rehefa tsy manaraka an'io lalàna io de mivaralila foana ny firenena zay zany aloha base voalohany saka faharoa tanjika kely hatrany amin'ny fampandatsika kelikely hoe resaka na tonga atsika zao olana izy reo de hatramin'isy iny ny prime ministre figasaina de prime ministre nanomboka hatramin'ny ranavalina voalohany ka hatramin'ny ranavalina fahatelo ka hatramin'izao fotoana zao fisin'io prime ministre io ny tena na fosy tena indrindra tamin'ny anderahan'ny fanjakana eto Madagasikara satria de reo ny kitikitian'ny frantsay na fafahana nanjanaka Madagasikara izany faharoa fahatelo resaka momban'ny tena nolazain'ny filohan'ny fanavozana tamin'ny omaly hoe mahandrasa kely olona nge mahandry kely fa ianareo nefa nafataka ny olana teto Madagasikara tsy tokony namahan'ny olana fa tsy ny hoe mandrasa kely ny firitaona efapolo taona tany anefitra ny vahoaka ny Israely de ohatrohatry zay fa izy rehefa ianao no mafataka hoe zao le olana de fa manany olana aingana ny tetavin'ny vahoaka fa tsy hoe koritara zoanao mandritry ny firitaona rehefa fataka ny olana de ny fahamanany olana zany ny vaingana indrindra fa nyty jirama ity zay zany tena seziko foana zany ho anareo député avoay le fahavaliny fanadiadina nataonareo tamin'ny jirama le farany tamina fivolana farany mbola manana firy volana nareo zao afahanareo mamoaka an'izay avoay zay ny fanazatatetaviny malagasy fahamanany olana aingana fa tsy mila hoe manala olana itiretsy hoe vo zay vo 6 volana vo 3 volana 7 volana rehefa zay nametrahana nareo de avao ny olana fa zareo manoaty politika manoaty sanina ny tarety ty mahatonga ny olana malagasy ty tangazoko foana zay fa saka tompoko zany zay ny izy constant Ravelson ohatrany hoe milaza saina be mihainao an'le resaky le zokla teo marina tokoa fa matsiaro kely anao vaovao raisam-pirenena indray mielatra fotsiny hoy nga Donald Trump tamin'ny propagande hoe voalany eo de mitsahatra ny adiny Russie sy Ukraine heritaona sy telo volana izy zao filoha de afandray ny nanomboka tena malaza saina lasalasa ny fotoana antsika falasa ny fotoana fa mamitana kely raha amin'ny herinandro iny zao tsika nijerena tokony nisy resaka be momba ny seni mihitsy tokony nisy tena aloatsika rehetrarehetra samy mieritreritra momba n'le seni de amin'ny heriny asitsika resaka iny takizay koa momba ny hoe faha-enimpolo taona ny akademia miaramila Tsirabe de fanojo ve sa ahoana fa misy didy vaovao novaina zany nisy fanamboarana ny didy momba ny hoe ny fitondrana ny élève officier d'active ray zay ao amin'ny akademia momba ny semipi momba ny mpianatra officier spécialisé de mba te hanampy kely ny tena satria de mba napalahelo sy naparary mihitsy ngely hoe tombon-jandary ataondrangary amin'ny anarany te tsy akadilagna miaramila sy akademia itezana sy anofanana miaramila tsika hoe hoan'ny tanyrazana ataondrajoelona hoe hoan'ny dadany nanaovan'ny musée hoan'ny dadany ao anatin'ny akademia tsy enina io anakaiza de mametraka re tompoko aingane tsy fantatro za tsy nahita n'le décret fa mba tsy hofanana manokana n'zay mahitahita ao anatin'ny force de défense et de sécurité ao anatin'ny hery fiarovana sy fandripahalemana ny akademia militaire ny semipi sy ny fanofanana zany io manko de mialatsiny henonay aty velany asa manahoana reny habean'zany henonay aty velany le hoe zanaky ihany na ny zanaky ihany vazivaziko hafahafa fotsiny izy teto le ray mandeha hoe trany hoe zanaka Jean Paul
fa de zanaka ranona sy zanaka ranona tokoa ve de lasa fananany ranona ve sanatry sanatry ny ary folo alin-da rapitso président coloniel nge maly raha tsy diso ny teny hoe tsy tokony ho tafiditra amina kolokolo mihitsy eny isika manamboninahitra ho faniny nepotisme iny le anisan'le mafia ny tenen'le ranabavy teo manko iny engany ao anatin'le misy ohatran'ny ametrahana le ataony hoe capsule temporaire manko ao engany mba ho mandry ao anatin'io ary isy no tonga zay de mba hametraka ao anatin'io hoe tamin'n'zay de mba vitatreo le hoe lasa fanana manokany zay mahitahita manatin'ny folo alin-da ny tafika arapitso satria reny ange ny tafika arapitso hoe le zanakianina ray ary tsy eo amin'ny tafika rery any amin'ny fitsarana any amin'ny fitsaboana any amin'ny fanabeazana any rehetrarehetrarehetra any misy ohatran'zay zay le hoe fitondran'andriamanjaka zay eny ara isaorana Constant Ravelson mbola mifampizara foana sy mampatsiahy atsika ny tsara ho fantatra rehetra amin'ny tantaram-pirenena famakavakana ny zava-misy isaoranareo namana teknisiana sy indrindraindrindra ianareo mpanaraka tsy tapaka ny be miray eto amin'ny Top Radio 270 de mametraka ny veloma mandrapitafindray ary tompoko ao areo Bemray, Top Radio. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana e. Be azo ny ankohonana. Aitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Aleo ny ezaka voarisy, toy izay reso azy no mitahotra. Fifaliana no amerenana ny raba ho antsika rehetra izay miaraka aminay hatrany efa niaraka taminay hatramin'ny maraina hatramin'ny alina dia mbola tonga etonay dia miaraba ny namana rehetra izay miaka reto amin'ny plateau roa zany tahaka ny mahazatra rabaina zoky rehetra isany salamadoana miaraba antany malaza Andriamatoa Constant Ravelson entindray tsika rehetrarehetra tsika tsy maintsy etiko vita ny herinandro nangatsitsika ny maraina fa me mafana be ny ano aloha atsika zay mbola mieritreritra ny voakany trano mimakomana kely any ko amin'ny fitohanan'ny fiara tonga de rakelitsika ity le resaka ino moa no nalaza omaly satria ny faranana omaly le fionambean'ny FFKM fa fitohanantoam-pirenena avy hatrany vao miresaka an'izay zany tsika de tsotra be le resaka ny filoam-piangonana omaly hoe vonona ry zareo vonona nitarika an'ilay fikonan-toa misy karazana devitra moa Constant Ravelson amin'izy ity hoe tena atao marina ve tsara toerana marina ve ny FFKM misy mpanao politika ohatrany tsy de resa lahatra firy misy nefa ny hoe aleo ataony asa manahoana ny fijerinao an'iny toetra rara iny tamin'ny heriny tsika teto mbola nandeha amin'le hoe ahoana tsara anao sa tsy anao le fanjakana za voaterina apatsiahy mahakonantitra anay voaterina apatsahy hoe tamin'ny roa 70 de ohatran'io de hoe zaika be-pirenena no anapaka ny sorotra hitondrana ny firenena nitsoriahan'le général Ramanatsoa nanaovan'ny référendum mamelohan'ny zaika be de le zaika be lasa ohatrany hoe fa mana zaika be fotsiny de kizaikazaika de fa fienofenokevitro de taty arina taty arina vao misy récupération moa fitenin'ny vazaha azy hoe taty arina sovalindry dideratsiraka daholo ny hevitra momba ny tolona rehetrarehetra de nataony boky mena de hoe izy ny tompony mitondra azy miaraka amin'ny constitution any aty amin'ny 20 taona aty arina ny 72 zay vao rava le fisovaliana tolona nataony dideratsiraka de zay ny aya mipetraka tamin'ny heriny fa androany tarinany resaky ny teny akady kely zany tokony manatantara mihitsy le akady kely io tarinany resaky ny PRRM tao akady kely namafisiny resaky ny FFKM etra mba misento kely ianao hoe tsy voatery hiady mafy mandritry ny 20 taona zay vao isy hirika kely ndray ny nino ty ny republika atao amitsika zay ny hitako zava-dehibe
any anjaratsika za zao tsika manko teto nanetry tena be foana nanao hoe fanavoazana ny repoblika tsika efa matoana no nanamasaka an'izany teto hoe fanavoazana ny repoblika ny resaka fa tsy io fitondran'Andriamanjaka misoratenao repoblika faefatra io de atreto tsika teny merina ataotsika teto foana ny hoe tsinjodi zany hoe mba manome repera mba manome zavatra ho tarafin'ny mpiaino sy ny sarababem-bahoaka ihany ny anjara reto fa zao zany tsika kosa aloha efa afaka manetana mihitsy ho am'le fikeonandom-pirenena efa afaka miditra manetanana mihitsy resaka teny moa zany ny verina foana izy io constant Ravelson tena miainga eny amin'ny fokotany a miainga amin'ny fokon'olona zay zany aloha ny io zany ny départ aloha de miakatra commune na faritra sy ny sisa de zay le fandaminana ka ny fijerinao azy nefa ve arisika amin'io ve ny malagasy zay mantsy zany zao fanontaniana mipetraka manaraka satria efa mazava fa atao zany ty ianareo tena hita fa mpijery baolina mihitsy amin'ny mpijery baolina de hoe ananina ve ohatra hoe arisika ve ny malagasy fa am'mpanao politika ahoana ny androsihana ny malagasy tena avitrika ao anatiny io na ity micro ty de fa azotsika efa izy ty ampiasaina am'izany ahoana zao manko ny tenin'ny président Randrenirina Mikaela ny raisika fanavoazana ny repoblika hoy de eto amintsika teto misy arimariny zany misy manao hoe atsiain'ny malagasy ny hoe repoblika de ny sasany manao hoe ka de tsy atsika zany satria teny tsiain'ny malagasy fa ho atsika eto kosa zay aizan'ny malagasy azy nitondrana azy ny aizan'ny malagasy azy de hoe teny eranam-bahoaka ohatran'io fikeonandom-pirenena io zany teny eranam-bahoaka safidim-bahoaka fifidianany zany faefam-bahoaka ohatra ny fiasan'ny atenomera sy ny sisa zay ny repoblika ka rehefa tsy misy le vahoaka filazantsika azy moa hoe olo-pirenena fa olona miogaoga eny amin'ny arabe no aveo sy ho arahana teny eto mbola tsy repoblika zay fanjakana arabe zay ohatrany hoe raha misy mitolona zany mitako hoe fanovana rafitra de reny ve le aminao le hoe miogaoga sa ahoana misy mitolona ny mahatonga ny olona eny amin'ny arabe indrindra ny tanora de misy zavatra marary eo ny eo de mandeha izy fa le mandeha miala am'le hoe le marary eo ny eo ange le fifampitondrantsika le teneranam-bahoaka sy ny sisa no mila velomina mba hiovan'ny fifampitondrany eto amintsika any ny resaka fa tsy hoe za ty amin'ny arabea de tonga de zay teneniko noho izy tsaroa fa ny zandritsika ange efa mba nanao dingana mihitsy teo ny zandritsika rehefa mivoaka mandoro ponesy ny sisa tsy malala fa tsy hoe borsa de fanampon'izay de hoe rano sy jiro tam'izany ny zandritsika tsy mahalala akory hoe ary tsy mba mametraka akory hoe ty borsa ty zay etsehako aty amin'ny arabe ary tofiran'ny olona ary nisy maty mihitsy tena mamatetika tsy Antananarivo ihany fa ny faritany rehetra mihitsy ty borsa amonona aty ange mato tena aleo ny mamono ato zay mamaolana an'le borsa misy fomba fifampitondrantsika zany eo mahatonga an'le borsa tsy azon'le fitondran-drajoelona ny ekena eo zany le zandritsika no mila miakatra am'le hoe miainga amin'ny tolona avy amin'ny arabe de miakatra ry amin'ny tolona hoe fifampitondrantsika zay ny tena tolom-bahoaka de miaraka amin'ny tolona amin'ny vahoaka rehetra zany fa tsy maningana fotsiny tsony hoe zahay mpianatra na hoe zay tanora de any ny vahana ny olana de fikeonandom-pirenena zay ny firenena manontolo de everiko hoe misy fakapanahy tsy de manina ihany ty le mampaningatsingana sy manasokajikajy ny malagasy ty za tsy manao hoe tsy mahazo manao dinika savaranonando mahazo manao ary ampirisihana ary hoe diniky ny tanora diniky ny mpitalofilaminamisy mantsy le izy diniky ny mpiasa ny fitsaboana sy ny sisa fa ireny de tokony itoy makany amin'le hoe diniky ny mpiray firenena mihitsy ina amty fikeonandoha ny firenena mihitsy satria
ity fireneny tya tsy afaka manao hoe tanora ihany, mpiasan'ny fahasalamana ihany na mpiasan'ny mpampianatra ihany sy ny sisa, fa zay rehetra zay ny firenena, zay rehetra zay ny firenena. Ka olom-pirenena tsika rehetra no ikondoha. Rehefa tsy mijoro olom-pirenena tsika dia lalaovin'ny ohatran'ny taoarinan'ny 72 makany amin'ny deuxième république ihany lalaoviny, de farafahorinany gasy vita ny deuxième république. Inona ny dikan'izay? Lavitra be zay fa etika aty amin'ny akaiky. Tsika isa-pokotany zany efa ny FFKM zao no tompo marika. Ny fitondram-panjakana zany mpiantoka, logistika, no ety manana ny fandaminana sy ny sisa, fa ny fikonan-doha ny ady hevitra de ny FFKM tairo ny ray fiangonana, tairo koa le ataontsika hoe ivelan'ny fiangonana, ndao ikon-doha aza simban'le hoe filoha-pokotanin'ny tenyrena iny iraky ny district iny tsy manana teny ampidinina amintsika momba fikonan-doham-pirenena iny. Raha anampy izy dia manampy amin'ny fahalalana hoe zao no misy amin'ny fiarina, amin'ny fanajariana ny tany sy ny sisa eto amin'ny fokotantsika, fa itsika mpiray fokotany na tanàn-dehibe na ambanivohitra, indrindra ny ambanivohitra, isika fokon'olona no mandray fitenenana zao. Raha ohatra tsika mihevitra tsika hoe anisan'ny firenena, tsika no miombona ho firenena. Ao ny tanora, ao ny mpiasan'ny izy ty na mpampianatra frame reo, na ny mpampianatra CEG any amintsika, na ny mpampianatra lycée any amintsika, ao ny mpiasan'ny fahasalamana, ao ny mpandrara eny amintsika eny ambanivohitra rehetrarehetra eny, tsika menakavy reo no firenena ao daholo. Mietsea sahy miteny am'izay, tokony miteny am'izay tsika, manomboka zao miteny tsika no manangona ny hevitra tsika no mijery hoe inona ny hevitra napakarina avy aty amin'ny fokotaninay. Zao ndray koa ka lasa fanjakazakana sy tsikombakombana antoko. So de lasotra an'le isam-bato taloha. Za de efa mijery ihany hoe hoay tony ova ny taremarika. Ona moa izy ny présiden'ny fanavaozana ny republika teny akady kely, hoy izy hoe tsy tsy dadiko tsara le teny lazainy, fa hoe tsy ho karazana dictén'ny mpanao politika, de naveriny kely izy, tsy ho ny ananay mpanao politika ho izy. Izy zany anisany dikan'izay zany le mpanao politika ao amin'ny fitondrana sy mpanao politika amin'ny akapobeny tsy natao apidina teny tsy natao hibaiko any anaty fikonan-doham-pirenena, tia ny tenin'ny fitondram-panjakana, hoe tia ny tenin'ny tia toko ty na tia toko ty le le matao constant Versailles malaza le influenceur ka le influenceur zao mbola lasa nakabaiko any Rosiko. Influenceur zay zany le mahatonga any hoe sahy mitenitsika vahoaka miteneny satria ny azo antoka ange aloha vahoaka koa nge ny mpanao politika de tsy maintsy iteny reo any anatin'ny fivorena, tsy maintsy iteny izy fa mila fa ny azy misy haut-parleur be, satria zao na tsy manana anizanizy ao anatin'le fokotany ary izy anatin'le fokon'olona na vitsy anisy izy ao rehefa avy izy misolatsolana hoe zay le atoko tsy mitonona anarana, de ohatrany hoe tsy maintsy hoenona manokana, ary reny mahavita manao tetika hoe ary amin'ny fandravona kefitra eo tena natenana mafy de mafy ny arofanina nataon'ny FFKM hoe hatrany amin'ny fandravonana hevitra avy amin'le fokotany de tokony nipetraka tsara mihitsy, tsy izy an'izany hoe tia ny hevitry ny atoko anina, tia ny hevitry ny atoko ry, tia ny hevitry ny le firenena kely atao hoe fokon'olona. Zay noho izy. Fa raha ianareo koa no anao mpanjaka kely, andre manjaka kely atao hoe atoko, andre manjaka kely atao hoe député, natao hoe chef district, natao hoe maire, de mbola tsy republique zany fa mbola fitondrana manjaka zany, de averiko zany. Zay aloha de anisan'ny faly tamin'ny zavatra niseho teny akady kely lafy misy fanantenana. Tsika moa eto amin'ny politika sy ny fitondrana firenena, fanantenana ny azo lazaina fa tsy hoe tafita nytolona antsy zany ka, fa misy lalana misokatra le
le tolona de zay ny atao fanantenana de ny azotsika atao zany ary afaka manao tsika treto tsy mbola nanao an'izany a fa tsika treto de hoe tsinjody zy ampazavany zavatra ny natao fa androany kosa tsika de afaka mandrisika ary tena mandrisika ary mandrisika mafy mijoroa ho firenena miombona ho firenena manomboka any amin'ny fokon'olona sy olo tena ny fokon'olona no mampakatra ny tenany fokon'olona fa tsy zay olona ny tendrena akory sy efim-pokotany zany a zany fitondran'ny district zany fa ny fikonan-dom-pirenena de sy olo tena tendrentsika ary tandremo famitianana sy mifitanana soratra efa nisy moa ny fanomanana fa le mienonao zany a de any anatin'le fandaminana sy fikarakarana n'le fivirimby mihitsy zany mila tena manana fomba fiasa am'rafidrafitra tsara ny FFKM zay iara-iasa amin'io satria za tsy teny inona hoe tsy kely lalany tsy kely lalany reo le ohatr'izay ka mila so de manana soso-kevitra tsika hoe ahoana raha no apiena ny aya am'le lazainy hoe haut-parleur be am'mpanao politika teo zao tsika manana rehefa miprezidanny reo fondation no ny teny iny tsika ange manana radio-pirenena sy televisiona pirenena tokony mba misy tena atokanao am'izany fikonan-dom-pirenena zany am'izay ny ao amin'io fa misy an'le hoe telo minitra amin'ny fanavozana iny zao mandeha le telo minitra de akoatrany hoe manana radio manana ministera tsika manana ministeran'ny inony ty manana ministeran'ny kolotsainy tsika hampazavany zany kolotsainy zany hoe zao kolotsaina zao natao hoe republika ohatra hoe ianao de olo-pirenena ataoko teny vazaha ianao de citoyen any anatin'ny fokon'olona any de le citoyen le olo-pirenena olo-pirenena zany de reny olo reny no miombona lasa firenena le olo-pirenena tokony ho taitaitra am'izay ary tsy misy maharatsy azy ny mampibaribary eto na any amin'ny kolotsaina zay aparitaka am' radio-pirenena television pirenena sy ny radio sy television nafa na koa engaviana am' ray aman-dreny amin'ny FFKM ampiriska ny madio fo satria ty tsy misy hoe republikanina hatrany akibondreny akory ampiriska ny madio fo osa hijoro hiaiky hiaiky ny anjara mety ho anjaran'ny tena zany a nanimba n'le teneranam-bahoaka fa nahatonga n'le fitondran'andriamanjaka kely hatram'izay ohatra raha sefisisiko ianao mety afaka miteny ianao akariary hoe zahay tokoa de nalemy teo anatrehan'le avany ambony manindry bokotra teto aminay teo anatrehan'le député teo anatrehan'le lehiben'ny région zay nanao mpanjakazaka kely taty nibaiko anay nanindry amin'ny anaran'ny atoko filazana ny marina nisan'ny foto-kevitra angeza be itsoroan'ny FFKM fidiovany zay le efo voalohany ige le efo voalohany zany hoe taloha le efo efatra nataon'ny FFKM le 4 efo ny efo voalohany de hoe fiekena eo am'le mpanao politika miady sy mifandramatra sy mety mifamono iny de hoe za tokoa de ratsy teo anatrehan'ny iara-hanina fa zao no nataoko nietraketraka nataoko taminy fa hitindray mandeha tya eo anatrehan'le fifampitondrantsika malagasy hoe fifampitondrana tena mpanjaka kely ve za ve de nalemy teo anatrehan'zayka nanjara ny fanabeazana manontolo lasa fakatoavana n'le ty le antoko ty zay nanindry bokotra teto amby efatrany ny republika voalohany tsika natao zany nalaza teto amitsika hatram'izay zany tsaroko nisy fotoanytsika nyresaka an'izany teto zay le anisan'ny manahirana nge asy io raha mba ho voaresaka amin'io hoe raha misy olombelona ray tonga eo amina fitantanana ny firenena amin'ny fomba isan-karazany de aveo misy fikambanana mitsangana tampoka aveo manoana azy de misy antoko mitsangana tampoka de miverina ihany le miverina le olana verina le olana ka asa re iny zao nge de efatra karazany hoe fananganana tambazotra ho tambazotra ko rehefa aveo iny leo vao miakatra eo amin'ny fitondrana de manangana toko
de hoe tia ny tambazotranay fa miverina ihany ahy ty tsy hoe ifimezana akory any ny metodiso ihany ny tena fa le fitenenana hoe mandehalahy ty présidentny zao no azotsika hanarenana an'izany mandehalahy de anisan'ny nahatonga ny fiekena tao Afrika Atsimo. Mandela sy Desmond Tutu. Desmond Tutu zay évêque anglicanina. Mandela sy Desmond Tutu nahatonga an'le fampihevanam-be tao Afrika Atsimo. Nanomboka tamin'le hoe ny olona madio foa de nanao fiekena. Ekena hoe zao no anjara andraikitro nahatonga ny teto Afrika Atsimo mifandrepaka ny mainty sy ny fotsy. Ny atsika ndraiky tsy zay. Fa ny atsika zao ny anjara andraikitro nahatonga ny teto Madagasikara fitondrana Andriamanjaka nefa rany tamin'ny fitondran-dra Joel sy Tsay Christian. Eny ary iny zany karazana miakolpa kely ho an'ny hoy anao te hoe ny madio fo iny ma tsy ngeza be zay zao za matsiraika raha atao hoe miakolpa manko le izy de ohatran'ny hoe fiekena eloka fa itsika malagasy angia avy nanjakan'ny Andriamanjaka tsika de nanjakan'ny Frantsay de tsy mahagaga raha misy ny hevitra teto amintsika ary betsaka ny hevitra fa ny mandady amin'ny ambony ny manaiky tsindry-bokotra no mahasoa sy mahatsara eto amin'ny firenetsika ka tsy eloka loatra izay tsy eloka loatra zay fa karazana fahalemena io napetraka hoe ny madio fo amintsika ary mba miangavy ny FFKM hampirisika sy amin'ny aim-panahy an'ireo madio fo ho afaka hatsapa sy teny an'izay fa raha tafateny an'izay zay tokony hiteny an'izay misokatra ny fitenenana fikonan-tom-pirenena amin'ny ambaratonga rehetra raha mbola tsy voateny zay de matahotahotra le andray fitenenana hoe so de lazay ranona fa mamely azy ary rehefa hiteny hoe misy ange député tena manindry bokotra hoe fanjakano mihitsy de misy ambadika de tena tsy sa hiteny loatra ny olo le fiangaviana mihitsy zay any amin'ny FFKM mahasa raha misy maheno fa ifaingo kely tsika de miverina ty any rehefa aveo sady efa miomakomina ihany nareo amin'ny fandraisana anjara mivantana amin'ireo antso fa isenty kely fotsiny tsika aloha ary eny ary dia miverina kely ndray tsika ary efa afaka mandray anjara ianao mbola hita mibe miray tsika miaraka amin'ny Constant Ravelson nanomboana azy teo moa zany la resaka fikonan-doha de raisina ary ny antso voalohany aloha miaraba to salama de miarabanareo be Constant Ravelson miarabanipena izaho aloha ny mia tamin'ny maraina tena eny fanehokevitra ny olona tamin'ny radio anankiray amary zany ny fioanambeny FFKM iny hoe alao oloha miala mpanao politika de mangina any fa alao andaminana zareo firenena de manontany azoko be Constant efa nisy crise politique aveka voalamin'ny olona fa tsy nidiran'ny mpanao politika mihitsy na indrem-pandeha ary taiza teto amboniny tany fa za mbola tsy nare nianatra histoire jusqu'à tany amin'ny école doctorale fa za mbola tsy nanre an'izany mihitsy fa misy ny directoire misy ny dictature miaramila fa natao anatin'ireny ary de misy civil mpanao politika niaraka taminy tao ka le olona tsy haiko le olona fa bagaga zay nytaniko anao hoe voalamin'ny olona tsy mpanao politika aveo raha rahampireny misy politika misy eto amintsika io faharoa mba nytaniko anao ndray ty hoe rehefa inona za tsy nianatra lalàna mihitsy fa nefa misy teny hoe nul n'est censé ignorer la loi de tsy fatako mihitsy ny eto amintsika hoe rehefa inona fa misy fanazavana olona pahilalana tany amin'ny tribunal administratif tany any ny resaka momba ny zatra nataon'ny député Rajeson de rehefa inona kay no tsy maintsy ajaina sy arahana io constitution io fa rehefa inona de tsy misy raharahiana an'le constitution ary tsy ajaina io kanefa ny de misoratra ao anatin'ny constitution le zavatra tena variana amin'ny fanazavana olona pahilalana ohatra zany mihitsy ny aho satria teneny de hoe ny lehibe na institution ihany afaka mametraka fitarainana any amin'ny ACC kanefa ny ingasy teny zay mpanina am'izao fotoana zao nametraka fitarainana tany amin'ny ACC fa nyraisin'ny ACC ary no valiny tam'izany izy mbola tsy mpanina nametraka tany de variana mihitsy ny ako za zany variana am'le fitondrana le firenena sora tompo samy variana tsika ny am'le hoe mpanao politika mifampiraraha zao ny zavatra ny seo teto amintsika atreto aloha de mpanao politika mifandramatra indrindrindrindra momba ny fifidianana sy manodidina ny fifidianana de mifanonganongana eo
de tsy mahagaga raha ohatra ka noeverina ho a noeverina fa vahaolana ny mampanao convention politika ny samy atoko politika ary misy tsy mahalala afa-tsy zay foana naverimberiny hoe ambony latabatra boribory zao anefa tsy nisy naharitra mihoatra ny mandaharay na mandaharay sasany a reo rehetrarehetra napevapevanina fahatany reo inona ny antony satria zany tsy eo nivoan'le mpiady seza politika le tena fototry ny olana fa any amin'le repoblika mihitsy ny tena fototry ny olana ny tena raharaha zany eto amintsika de karazana état généraux ngia zany moa nijery tantara ihany a jejereo amin'ny tantara ny atao état généraux zao anefa misy mpanao politika eto fa le fanjakazakana veriky fanirony fanjakazakany atoko politika 300 mihevitra azy ho inona daholo eo ny tena mampandamoka n'le eto amintsika fa tsy mba atoko politika saika izy rehetrarehetra de somary propriété privé an'le namorona azy daoly saika izy rehetrarehetra koa de manana mahazo fahefana izy mahazo fahefana de zay vao nanangana azy ho fiarovana fahefana ka rehefa état généraux no atao zany hoe fikaonandohan'ny firenena tsy le misoratra azy ho lohan'ny firenena no mikaona fa le firenena manontolo no mikaondo le vahoaka rehetra no ampifanantonina ho firenena de zay ikaonany eo ny tenerana zay avoaka biaise hoy ny vazaha zany hoe mitongilana raha ohatra ka avela hampanjakazaka hevitra ny atoko politika zay tsy ampafiriny gasy akory ny mamba raha ao anatiny ary mbola tsy nihoatra ny ady lahatra am'izao teto Madagasikara zay ny mba hevitro zay marina ny teninga any amin'ny firenena tena encadré politiquement zany hoe tena voataiza anatiny samy atokony ary efa 100 taona ny atokony dia mahalamina ohatra ny États-Unis zao a dia fitsarana sisany tena manapaka ny am'izay miopefy ny any Frantsa inona Sarkozy ary zao mahita raharaha sairakirana anenendry zareo fa hafa ny Angleterre sy ny sisa afy zany tena afy zany akoatran'izay anampiana kely an'izay satria voaresaka teo mantsy le 300 fa maro nge ary tsika samy mahita an'izany indray antoko mpianakaviana le antoko politika fa tsy mahavita fa ny kely farafa kely ny tokony atoko ohatra hoe fanabeazana ara-politika ny mpikambana resaka fanabeazana ny olo-pirenena ma olo-pirenena vanona resaka faneho-kevitra amin'ny zavatra misy fanolorana sosi-kevitra aona tery raisitsika ve allo ento mirava tompoko miravan'ny malaporavelson ary malagasy etra tiako esana moa zany de hoe isika aloha araky ny faresako vetivety isanandro eto moa hoe tsika de mbola tena voazanaky frantsa tanteraka ary ny fanjanahana atsika de misy fanjanahana ndafiny anakiroa fanjanahana amin'ny vahiny avy amin'ny vahiny ny fanjanahana avy amintsika malagasy ihany ny fanjanahana vahiny moa zany efa fantatsika hoe le frantsa vahiny fa amerikana sinoa rehetrarehetra fanlasako faharoa de ty fanjanahana malagasy de ho aza vaiko le izy hoe ny fanjanaka vaovao eto amintsika de ny mpanao politika hevitry ty satria sy hoe hevitry olo-kaso satria ny atram'izay zany ny mpanao politika de nitondra foana taorianany fanjakan'ny fanjanahana frantsay zany fa ny fanjanahana ara-politika no misy eto akitry zany hoe tsika zany tsy misy raha misy vata atao de tsy maintsy misy mpamitsy manao politika ianao ho afaka mitondra firenena tsy mahatsisy raha tsisy maharatsy azy zany fa le toetrany tondrana an'le izy mihitsy any ohatra ny tena satro hoe ohatra zao le tenenany basy arabiny tenikanja hoe tsy mila manao politika eto fa valikafa tiany am'izay de tatao amin'ny aty amin'ny ra-pirenena zay nataon'le mpanao politika sy nany tonga de naniliana an'ireo tanora tamin'ny fitondrana zay zany le izy hoe le izy zany tsy maintsy hoe isy mpanao politika foana
efa toko mba mijeryona le fantanana raha fomba vaovao dia mpanao zay zany aloha hita aloha fa satria misy foana le fomba foanany hoe zay tsy mila mpanao politika mila manao politika ianao ino ataonao dia politika aloha fa le fomba fotsiny hoe mba asiana firana hoe rehefa mba tokony misy fiarahana ohatry zao dia tokony mba ampidinina foana ny hoe tiako resana zany dia hoe misy ny hoe ao fomba mpanao fomba rajazany hoe reo ampanjaka sy andriny reo hoe maromaro zay tokony ana ampalaisina anjara fa tsy hoe sélectionnena le olona anao an'ity conférence nationale ity soratotoko tsika tsy maintsy manao politika ary mila mandalina politika ary mila antoko politika tsika fa antoko politika mba hanao avozina mba ho republikanina koa ny ao anatiny ao rehefa tsy republika ny ao anatiny atoko politika ao fa fanomponan'le tompona atoko le namorona milaza azy ho tompony dia inona moa zany fa fanompona zany ko fitondran'Andriamanjaka koa ny ao anaty atoko ao dia azagakytsika raha ohatra hoe tsy misy milaza ninonina am'izay hoendriky Madagasikara vaovao sy hoendriky ny republika vaovao reo atoko politika ireo iny ary raisitsika indray ary ny antso raha to de toizako le tonga ny ray ianao de magaga ve mo ianao teo zoko be nefa nyteny hoe misy telonjato ny atoko politika fa am'izao fotoana zao a faravakely nefa nisy 5 sady indray zay miforona mody hoe fikambanana satria haiko fa tena mino fa ho antoko politika reny de mitomby ihany zany le antoko politika areto Madagasikara de mitovy ohatra ny sekoly privé sy ny favahana kristianina maniry ohatran'ny anana de maniry ohatran'ny anana koa ny antoko politika tsy fantako mihitsy hoe inona fomba ankadrena an'io fa tamintsika CT fa nyteny an'izao hoe tokony amin'ny anaran'ny antoko politika ihany ny rotsahan'ny olona anankiray indrindra sy olom-bavambahoaka ka zay antoko politika tsy natafitolona fidina na conseil communal aza de mi-auto dissoudre tonga de raha vary tsy afaka manangana antoko politika intsony ny olona namorona an'iny raha zay ny atao zay le encadrement tiako apetraka miverina anankitera be indreo antoko politika io na any amin'ny état monarque absolu enge misy antoko politika ohatra any Maroc any Angleterre nge fa monarque constitutionnel misy antoko politika fa anakoroa efa manjato taonany fa netsika ny république efa dimembempolo taona misy antoko politika fa ho telonjato de tsy haiko izy zany nampanaontsika eny zany sa tsisy encadrement izy hanampikely anao raha lahy zao vokatry le fiasan'le atoko telonjato tamin'ny faraparan'ity république fa efatra ity fanjakan'ny Rajoelina tsy masiny ity dia roborobo be ny indépendant de taitra daolo le ary saro-piaro be daolo le atoko politika mahita an'izay nefa de vokatry ilay atoko politika hatramin'izay aleon'ny olona nyvelan'ny atoko no miasa toizako aloha fa sao de lany crédit de zao le izy ka navela atsika ny anao ny indépendantko nefa ny lalàna miteny fa hoe ny antoko politika ihany ny afaka maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana fa zaho tsy mahita misy ny anandininy ray miteny an'izany hoe ny indépendant na ny ONG na société civile de afaka maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana zany nge mbola erreur daholo zany hoe misy le lalàna fa na tsy ampy na tsy ampiarina mamaky an'io constitution 4e république io manomboka amin'ny article 1 ka hatrany amin'ny 40 ka am'izay zo fototra no ao de be loatra ary zany zo zany fa maninona tsy nampiarina izay ny mena fahefana tsy mampiaritra an'iny fa stoniny am'izay tiany sy mahafinaritra anazy fa raha vitatsika fotsiny mametraka hoe ny antoko politika ihany mazy maka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ary tsy maintsy amin'ny alalan'ny antoko politika ny rotsahanao ary zay antoko politika tsy natafiditra olona fidina na iray aza de tonga de rava ary tsy mahazo manangana izy zaho aminy fa telo raha be indrindra tavela eo de anao kolikoly any amin'le be natoko politika ndray mba ahafahako mirotsaka mahazo taratasy fanendrena tsara edikevitra any amin'ny fikaonandoam-pirenena mihitsy zany io tsara edikevitra any mihitsy io ny antony mamelona ny kolokolo politika raha didy sy lalàna fotsiny no amerana hoe tsy mahazo manao zay tsy ao anatin'ireo atoko reo de mila edikevitra misy mitady lalana mila tsy maintsy mitady lalana nefa izy mifandray amin'le teoteo hoe ny maninona moa miresaka an'le antoko politika izy satria ao zany ny tokony sehatra fifanabeazana amin'ny resaka politika mihitsy misy karazana fikambanana tokoa sy hoe tsy miankina nisy fotoana mba tavaresaka tamin'ireny ny tena fa resaka hafa mihitsy ny ao
sy le politika républikana ny resahan'ny repoblika faharoa nge tena napetraka mihitsy hoe ny atoko politika ary ny atoko politika tak zao sy tak zao ihany a ao anaty mandatezam-pirenena no manao politika ary hita mihitsy le fanadaboka mandany le kolotsaina politika nananan'ireny zokobe reny tamin'izany hoarina kely amin'ny tatoarinany raika amin'ny 770 moa zany ny tena ny tombo be tahaka ny radio tsy miankina le fandehan-javatra raisina ndray ty teria allo eny tompo mirabantsika rehetra dia manaja anao raban'ny président salama tompo rabaintsika fa nomeny mpahary tombonandro eny ary famindrapony satria na ray segondra raha tsy voavidy vola nefa meny 24 heures tsika dia raha izany ny dinina dia tsy tokony monomonina fa ny fisaorana aloha ny voalohany na tia azo zavatra dia kesiko ambi merci olombelona raha misy mpangataka mangataka ka mihetsika 100 ka tsy misaotra keritsika hoe tsy mahalala misaotra nefa izy mamihetsika rivotra inspiré vavasorona gratuitement naka vola tamintsika izy fa miampafolo karena ara dia mbola ho atsika ihany satria fatany fa mila volontsika na dia kristianina raha za kristianina fera d'être kristianina dia amin'ny maha kristianina ny teneniko hoe zao zavatra misy rehetra zao re olona dia zavatra ataotsika safiditsika zay le hoe Dieu propose de l'homme dispose zany hoe safiditsika no mahatonga atsika gisitra tsy misy avy amin'ny pahary na ohatrany taiparasy ary izy mbola mamindra fo zay le hoe tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir ary zay no mahasamy hafa ny matsy velona ny velona mbola misy atenaina inona koa zany velona tsisy atenaina zany inona tonga ny olona mamono teny dia zay eo dia ankalazy tsika raha fakapitso pentecote moa le nikarany jesosy latsafanamasinaa indrindra dia izy nandresin'ny fahafatesana manitsika ely anao latsafanamasinaa pentecote na ny fitoriana raha tsisy tson'ny olona tsisy izany no antenainako fa izy niakatra n'izay le afaka 7 andro fa 10 andro dia mahatsara anareo izy mifelako faniraka ny tanànatra hita maso ho irahany io miainy teo amin'izay ny finoana tsy manery za aloha aloako mihitsy zay tsy mino ino mieriko nefa vora tsy fantako fa aleoko mino an'le mpamonjy dia zay ny zaraiko ny anahy dia mahatonga amin'ny firenetsika ohatra hoe dia contraire ny boky teny fiainana daholo ny zavatra ataotsika eto eny ary tsika mino tsika ary misaotra ary tena makasitraka ny hoe nahazo tombonandro ary fanasinana an'izay tomponandro zay dia ataotsika zay ahasoa ny mpiray firenena amintsika fa raha tsy zany dia zava-poana koa le tombonandro menatsika dia eto manko zanytsika izany zao a dia ny mpitarika ny FFKM dia fa ino no tenenina ny mpitarika ny fanavozana dia fa ino no tenenina dia ny anjarantsika dia manao zay ampamokatra an'izay reto tsika mpiray firenena eto amin'ny mahasoa atsika menakavy a repoblika vaovao tsika ity zay aloha no azo atao pentecote amin'ny lahady erapo allo tope salama toko mirabanareo salama toko sosikevitra kelika taladala maninona moa raha lohan'le fotoanandoam-pirenena foanana daholo aro ny toko politika dia ao amin'le fotoanandoam-pirenena mapetraka hoe reto avy natao atoko politika dia ao anatin'le ralam-panorenana no mametraka ny hoe ny toko politika ihany ano afaka mirotsaka ny fifidianana izy keo zay dia olona manana atoko manana amin'ny région sy ny karazany maromaro na afaka miditra amina élection nationale dia manana base mafeny région na afaka miditra amina élection régionale dia manana base any afokotra amin'ny rehetra na afaka miditra amin'ny élection communale na ohatrohatra zany dia misaotra fa mba sosikevitra tonga mataina fotsiny nandrapianara zokola salama inona toko moa ny hevitro namono maratsy zany fa any amin'ny fikaonandoam-pirenena zava-dehibe tena zava-dehibe dia hoe manaiky ny antoko politika handinika ny anjara ny raiky ny hatramin'izay
tamin'ny repoblika fa tsika zao de tonga amina fitondran'Andriamanjaka Rajoelina ary manaiky ny hoe mila jerevana indray ny fomba ny atoko politika eto amintsika zay nge anao kosa moa zany fa aza foanana kosa allo azafoanana hony raba toko miabo zany resaka vahiny eo aminareo fa zany tikolazaina de hoe manam-paiza reto amin'ny tanàna ohatra amo zany miresaka an'le hôpitaly ma de nahitsy le mpanao gazety hoe be pataty taiky fa za aloha de tsy mahay teny diplomatie loatra na hoe teny kakolaka ho an'any tena hoe zava-misy maso alefary resaka ndray za zao am'le manam-paiza reto amin'ny tanàna zao no toerana misy firenena fa nareo moa zany nareo topo radio de mijery miabo foany nareo amin'ny zava-misy zany fa kosa rehefa de mijery miba aby le zava-misy eto amin'ny tanàna miaso de zao nareo mitantara fa hoe tena teny manam-paiza reto amin'ny tanàna maro zany efa zao fahatrano firenena fa mahantranyka fadena alovana ambony tany rehefa hoe manam-paiza io fa na nisikirana ny taininy janda raha mbola sonomy manoazy milaza fa misy manam-paiza sady io fa nampandreoazy rehefa milaza fa hoe tena misy manam-paiza reto tsy navita fantsika nareo mijery miabo zany de za zany mijery ny fa eto amin'le fiainam-pirenena fa manam-paiza eto amintsika zany fahitako anazy maty any kely olona mamoromorona atokotoko politika kely eo de manao any anaty politika zany kareo hoe tadava sy tadavany arety fa raha ny hoe amorona asa hoavoaka amin'ny lagasy hoe tena ny firenena manosaka de misy ny indostrie betsaka miasa iasany vahoaka malagasy fa inona zao ny indostrie misy raha manapaiza zany tokony hoe amorona indostrie zany mba isany idiatra maly amin'ny atoko politika sy ny ata ty manapaiza lagasy de zay de fahitako anazy fa io moraka sa mana fidery io afazamena tina amle dely mpizaty de tiny an'le mila koraka aby fa ny antoka de tena le zava-misy réalité zany any lazay de misaotrana matika ny kely hoe ianao filaza vazaha zay hoe alimentaire le politika alimentaire hoe zay inanan'le mpitarika fotsiny ny ataony am'le atoko politika zay moa le ohatran'le antoko teo lasa manompo an'le mpanorona le mpikamana rehefa tsy manaja an'ilay soatoavina republikana nefa zay misy atevitra maromaro teo a misy an'ity le hoe foanana apetraka ihany atoko politika fa zay hoe ninenina ngeny ataontsika tsy afaka miala amin'itsika maro reo demokrasia goavam-be manera-tany reo zany fa avozy zay fanavozana moa zao hoe ndra avozika io zavatra rehetra ny atoko politika koa raha ohatra hoe manana itsika nanomboka teo moa raha manana an'ilay finiavana koa aloha Constant Ravelson mpanao politika efa avianina ny toerany hoe fanavozana ny republika satria zay io mahakiviny olo-pirenena io fa misy olona raha miteny zao de afaka 3 taona na afaka 2 taona hafa mihitsy indray ny zavatra ambarany de lasa leo le vahoaka de rehefa leo ny vahoaka de tsy manara-maso tsony de lasa laim-panahy anao zay tiany le na le mpanao politika na le mpitantana ny firenena de reny hitatsika manao piroliperaky ny tanàny reny fiary tsy fantatra tsony hoe izy ty fa de misy kisakisaka daholo aloha nefa an'io anisan'ny zavatra ny edivana tamin'ilay etsika natao tamin'ny anina hoe le fana para-pahefana diso tafahoatra loatra fa misy tsikatra an'izay indray aloha am'izao ahoana izy eo ry tery tsy mbola misy le namana teo zao neny fa misy iny ay allo eny salama tompoko fahasalamana tompoko miarabaro izy da mierina lasy iny aby kely tany faritra raoro tandrika reto tsy de tsatra aloha toa efa moramana nisy an'le accident na moto kapak namony tena le tondra moto tovitra tamin'le fiarabe sinoa niaraka tamin'ny zaza efa taona jany koa ny amin'iny jana dao ny projet ho an'ny mpamboly
mino fatra loatra ny fitanefa aloha nitako ny antony ambany loatra le vidim-bary io atsena misy anay a de mandatoariady de oposevatra kapoka makoly ajako any amin'iny mikasika ny fikondorom-pirenena zay aloha de efa tsy laplisla fa zao zay de mamangy eto aleo atsasa manila ny fidy voasoratranarana amty seniny laza fa efatra folo tapitrisa fidy voasoratranarana zany hoe fito tapitrisa ampina olona anankiray tamin'ny farany teo any vitsy loatra ny fidy elofom-pirenetsika farany teo zay navaraka anazy raiky ambin'ny folo tapitrisa fidy voasoratranarana dimy etsy tapitrisa monja fidy anazy na de efa sofina tsy teny sasany manko tenenako hoe atsasaky ny fefany barakay kanefa raha na dimy tapitrisa plisy olona anankiray le ngahy iny ana troisième mandat atahorana de zay zany mba sosikevitra misy anao andre motofolo sete alao izy troisième tour quatrième tour de mba tafakatra dimy tapitrisa plisy olona raiky zay volany faraky zany lacrymogène gazo lacrymogène makasiraka to io lefa tena hoe atsasaky ny fefany no mifidy an'ireo lany rehetra reo atesitra ny sasany taremarika anefa io taremarika anefa io fa ary iny le miteraka n'lay tsy fitoniana foana miteraka n'lay tsy fitoniana satria le atsasaky ny fefany a sytomona-keriny sy ny alatralatra isan-karazany ko ny nahazahoana azy sa tsy tena hoe resy lahatra tsy tena resy lahatra mpifidy ka leseny anisan'ny adikevitra goavana mihitsy ko ny momba an'io tapaka indray araky le teninao teo misy namana koa sosotra rehefa taon'zany efa zay le izy hoe mpifidy novidiana isasatra kely tsika iala sasatra kely de efa rehefa avy eo ndray eny ary de efa tonga de raisina teria alefa ary tia napaka io ndray fa tafiditsy allo eny tompoko manahoana tompo manahoana nareo mitopy radio de manahoana vahiny de manahoana amtia iny ny ana zany mandravaka manahirana raha iasika nyty fanantom-pireneny ty ty resaka mafia eto Madagasikara na mpivarotra moron-dalana asorina manahirana ny fitaterana moa zany de tsy tenenina tsony ny bus sy ny taxi be ny Madagasikara ny Madarel tena mafia avolenta be ny ao ambadiky le zavatra rehetra ny dirama ny knaps de mahavariana hoe ahoana moa ny ahafahana maka vola ny olona zahay satria zaho anatiny mandoratra kemoka tompoko de ahoana moa volanay no misy maka de ny raha rehetrarehetra ny zavatra hito Madagasikara zany manahirana sy ohatrany hoe misy ambadika daholo izy tsy resaka ambadika politika mihitsy fa le resaka mafia de ahoana zany ny afahana hoe miala amin'io iresahana an'io ao amin'le fionantom-pirenena afahana hita hevitra hoe ahoana ny elana amin'ny zavatra io satria tena mety ho anahirana nkeny ampandrosa Madagasikara raha mbola resaka mafia io no eto azadiny fa ny arenatsika hatramin'izao aloha de lasa ohatra mipoizina ho an'ny Madagasikara satria be loatra ny reo firenena lehibe zany ny ao ambadiky ny zavatra io de aiza ny elana amin'izany rehetrarehetra zany satria matanjaka ange reo firenena lehibe reo communauté internationale raha sondrina tompoko misatra betsaka de mba manatena le resaka mafia manko de fomba fijeritsika avy aty de mafia tokoa fa ohatry ny orita maro rantsana misapany etsy sy misapany ery izy io hatrany amin'ny madinika andrindrana fa misy koa zany ny aty amin'ny foibeny fifampitondrantsika de ny fanjakana ny any zany mila edikevitra amin'le fikonan-dom-pirenena mihitsy allo eny ary eo manako be miaraba akatny mahatonga an'le olona ny le tsy mataka an'le mpanao politika tsony tena sasala miteny hoe lehibe ampanoatra to zao tena misavitro zay miakatra rehetrarehetra eo zala reo fa lasa tsika tsy nahinany da tena hoentiny eo na ahoana fatra ny zavatra hoe le tombontso fotsiny miendrehandrala tena faharo manaraka zany ke ho an'le fanaovana an'le karapanondro biometrika koa raha tavatra ny hoe tena foy le fotoana
le diketaty zany olona mbola tsy mahavita nefa ohatra nefa hoe fisarana an'le de tsy hoe ahoana solution io efa misaotra betsaka ny fandraisana. Misy an'le anina kely telo satria ngeza be le fanontanian'le madama teo aloha iverena kely le resaka knaps le resaka knaps hoe ahoana ozy no misy maka ny volanay de averina amintsika aloha zany fa epika ny knaps établissement public à caractère industriel le commercial zany hoe afaka manao placement ny knaps de afaka manao investissement inona ny vola ampiasainy le cotisation an'le olona atao anatiny fa kosa tsy maintsy entitra de entitra ny fanaraha-maso ary tsy afaka miteny izy rehefa tonga amin'ny fotoana ilan'ilay volany le olona hoe tsy mitsao ny volanao fa mampanjana bola zany izy mampiasa vola de zay no mampatonga an'ireny hoe Air Madagascar Airlines misy zavatra ohatr'izany tsara fantatritsika ihany zany fa manjary ohatrany hoe tsy ohatran'ny ministera zany ny knaps fa afy zay raha ohatra tsorona ny resaka. Allo miaraba to salama tokoa. Allo miaraba nareo fandarana de miaraba vahiny alama mahafitany maheno feo amin'ny vahiny satria olo be mako reny olony firenena mihitsy fitaonandoam-pirenena no malaza am'izao am'izao efa betsaka zay fitaonandoam-pirenena zay rehefa misy zavatra mitanky eto amin'ity firenena ity za mino fa nanareo mpitompy mifandarana na amin'ny vahiny samina ahitan'ireny daholo inona fanontaniana anankiray ihany mba apetrako aminao satria anao mpandinika ny raharam-pirenena inona ny tsy ampy tamin'ireny fitaonan-doha natao teo aloha reny satria isaky ny misy zavatra mitseo eto ty firenena ity de andao ikoandoha fa betsaka te fitaonan-doha zay inona ny narasy inona ny tsy ampy tamin'ireny inona ny tokony ho fen'ireny fa lasa ohatra ny tsaritsaromana fitaonan-doha mako raha vao zavatra ny tsy ampy anankiray voalohany aloha de fikonan-doha rehefa lery zalahy le miady seza sy mifanaritaka sy mifanongana de asaina mikon-doha mba tsy ady tsony fa mba samy aprimo daholo ny kobay anareo de samy mampirina ny kobainy de tsy mahagaga raha ohatra manaraka andray de mbola iady sy fanaritaka andray satria zay voafidy eo de lasa mpanjaka kely de miady sy mifanaritaka mihitsy de zavatra anakoroa zany ny tsy ampy ny anankiray voalohany de le hoe mbola ho lasa mpanjaka kely ihany ve zay mahazo fahefany eto amintsika zay le hoe fanavoazana ny republika ny faharoa de hoe atao fandrombahana seza fotsiny ve ny fifidianana sa tena ambana zay le hoe fikonan-doha momba ny raha-mpifidianana manontolo le izy zany de le fifomba fitondrana andre manjaka mihitsy no mahatonga atsika hoe ndao ikoan-doha ndao io hovaina raha mbola hoe ampiavakavana an'le mpiady seza ihany ny atao de miverina iny rehefa tonga ny ady seza manaraka tsy mety mifarana mihitsy zay ary eny tompoko miaraba tompoko salama tompoko makaisaka fitaonan-doha ianao teo ny zavatra tena nahavarina ana tamin'ny 95 nanao fikonan-doha tsika io menamanta ny zafy alzera 96 nanova fotsiny ratsiraka après akatokoan'iny fa ianao mahafantatra zavatra betsaka noho za resaka hoe atao politika be dehibe maninona tsy mba misy sandansa mihitsy politika eto amintsika ohatrany hoe avina avana na centriste fa de atao politika be fotsiny zay zany ny tena mahavariana ana le izy de avy eo ny indépendant izy ndray rehefa mirotsaka de milaza hoe efa le politika amin'ny malagasy de nefa izy mirotsaka de ny kely le lalàna de mahavariana rehefa tonga ao amin'ny assemblée na ohatra zany lasa miravina tamin'iny andro ny TGV zao de lasa TGV daholo zay zay no tena maharatsy ny fanaovana politika eto amintsika indépendant manaraka fironana tokony arenina le izy de hitambikina indray any amin'ny fifidianana ianao malala tsara tao magro tsika tamin'izany plany 4e république iny tena iny fomba ahoana kay no afahana miteny amin'ireny rafitra feny ireny
tsy lanana io e za dia matora Velson Constant niresaka ohatranao zao amin'ny parti Jacques Albert dia rehefa anteny tany aho hoe tsy raha nio 4e république io dia izy koa miteny hoe io 4e république io dia io maninona raha miverina any amin'ny 3e dia ozy tsy mety le miverina fa aloha tonga dia 5e ohatry izy dia variana rangaty amin'le fanaovana politika eto amintsika ito zany no fanaovana politika eto amintsika sy indray hoe rahoviana vao alofiko nandrom-pirenena indray sotrano eny ko ay tonga dia raisina manaraka totorizy zany alo voray anay ny afatra mampieritreritra tokoa aloha le izy indraindray misy fotoany satria fanina ny olo-pirenena raha Velson Constant fanina ny olo-pirenena te zay le nyteneniko teo te andray anjara izy te andray andraikitra izy fa rehefa manompo maso kely tamin'le tantara teo aloha dia mitoetra le ahy hoe eny ara ho atao indray ty le izy mantsy efa manomboka hita zao misy hoe iranona ny filohan'ny mpanohatra dia misy eo lasa filohan'ny mpanohatra indray dia misy hoe zay ny tena mpanohatra fa zay manano olom-bo fidy betsaka any ambany vohatra dia eo zao dia efa fanina ny olona hoe dia misy hoe zahay manohana ny fanavaozana ny kabary ary ambadika nefa no mamely fanavaozana dia fanina le olo-pirenena teny hoe manohana zany dia tenitsika gasy mihitsy eo amin'ny politika mpanohana manohana tsangan'olona foana rehefa miteny hoe manohana zay ny eto ary le mpanao politika eto amintsika zay no mahatonga an'le nitenen'le ranabavy teo mpanao politika eto amintsika dia samy manosika ny tsangan'olona ny akamasiny daholo fotsiny ka mahay miaraka ireo mahay misaraka ireo zay fa tsy misy ohatran'le lazainy teo hoe avy avanana vazovaziako moa izy hoe avy tsy misy hoe avy avanana tena raikitra tsara io potra amin'izay ny any voambolana any amin'le hoe efitra hijoroan'le atoko zany rehefa atao hoe manao projet de société zay fomba teny vorazany lazana azy rehefa ametraka ny atoko politika zavatra texte tefitefena fotsiny eo zao zany ny vinam-piarahamonina anay fa le tena zavatra tena ohatra hoe republika atao manahoana ny republika tsy misy zany tena loa hevitra terenina lalàna ohatra zany le capture d'état koa misy resaka zay mahatonga le mafiateneninao politika ao anatin'izany capture d'état zany inge dia lasa nany assemblée na ninona tsisy ninona mandeha azy lôniny miraha soa indrindra tompoko fa tena marary fo voateninao mihitsy tenen'le amin'le fitoenan-dom-pirenena le mpandalina vazakely eto amintsika no miteny hoe capture d'état ary rehefa ela ny teny an'izay asany tsy namohany an'izay hatramin'izay fa rehefa ho ataontsika amin'ny teny malagasy l izy dia tsotra fotsiny fananganana andriamanjaka vaovao ao anatin'ny republika baboiny ary giazany ny fahefana rehetra tsisy fotony aminy a ny fahefam-panjakana amin'ny androm-panjakana mipetraka hoe assemblée justice sy ny sisa fa le ao anatin'ny tambajotrany ihany tompony fahefana rehetra ary iny le lazainareo hoe mafia iny na iza na izy iny zany hoe zay tafakatreo dia afaka manao mpanjaka afaka manao andriamanjaka mihitsy dia zay manodidina azy rehetra ny tandapany sy ny avany koa tandapany sy ny avany sy ny sisa ny atokony zay le tambazotra zay le tambajotra zay le lazaintsika hoe mafia allo eny tompoko eny misaotra fa ty moa efa crédit natao hoan'ny le faso ny crédit anao tsy hoe manala azy fa fiainam-pirenena ty dia misaotra tsika rehetra fa mahafinaritra be mipandana sady masoa zao ny antony misy karazana hevitra be deabe singana manokana le vehivavy zay miantso hoe tena voaray mahafinaritra be satria tsy lany crédit nareo eo ny tokantrano sy ny ana nefa manaraka ny raharam-pirenena ary tena mahay mamakafa nendrigona misaotra betsaka mampahafantatra hita mihitsy hoe zokony anatra mampahafantatra tantara be deabe zany zavatra raisiny zay le hoe fahataro ny zavatra rehetra dia azony mafy zay tsara dia ny anahy manokana moa dia miboky teny fiainana foana ny anahy dia misy leo dia miala tsiny indrindra fa dinidinio ihany dia mba raisy azo raisy
momba ny jesosy kristy niakatra izy izy tsy mba niakatra ohatrany hoe eli koa niakatra velona de mali tsy haiko na misy miteny hoe niakatra fa ili ny tena fa de zay niakatra rehetra zany tsisy ny teny ary tsy fantatra fa i jesosy sady nanafatra no mbola mipetraka eo akavanan'Andriamanitra ray tsy dobo tsy eo akavia ary ao anaty baiboly akavanana daholy fa tanànanao amin'ny tanàna akavanana famarinana aminany ohatra akavanana dolona io sofina eo raha akavanana io ao mibitsibitsika le lenao fa mibitsibitsika amin'io sofina gosy io andemana tsara malefa fiteny be de mibitsibitsika de tsy mila mandray fanapaha-kevitra aingana amin'ny fiainana fa mandinika tsara de ty mba hoentina any amin'ny fotoanany firenena vaty amiko manokana na tsy manatrika fa am'izay mba hoentina any hoe asory ny fianianana ao anatin'ny lalam-pandroenantsika sy amin'ny fiainantsika amin'ny akapobeny fa mamatotra atsika mamatotra zay olona manao fianianana le olona tia anatanteraka ngefa misy fanaratsy miandry teny latsaka fotsiny de testeny le olona de tsy matoatra ahita momba an'le madama teo le hoe mafia zany neny a zany le goly atabe ao anatiny zany tsy resitsika zany raha tsy manao fikany davida kely niantso an'le bahary sady nanao asa mahafinaritra mihitsy le teninao farale bahary a sady manao asa allo eny ary ahoana indray ary ty namantsika manaraky ty salama mbola tsy toko zay tena marina fa fanakatana mbola ao minona toko mba nokosepitra sao rehefa ahoa hoe 500 metinenake kasalara hoe nahazo 10% ko nahazo erongona nefa tena namamboy tena iady fa defatevo vositesto zao hoe fanjanakanjakana zeny izy ao misiporokoroately kolonel hoe tena mahavita tsy azovaty va eo koa eo androma nahazovaty de no 500 amaetreheta zany zavatra tenenina fandraindray ty mifomba no ia voaeritreritra tsara mihitsy voaeritreritra tsara mihitsy ny tiako lazaina hoe eo aloha ny kolonely Randrenirina Mikaela ino ny hevitra hitondrany atsika ao amin'ny fanavoazana ny repoblika ary arotiko izany ko zay nitako fa mety ho an'ny firenena aloha zao fa rira vato atsasaky mifefany sy ny sisa vato nangalarina sy natao akeriny maharary vao maika maharary zany zay aloha ny anankiray le hoe zao fotoana zao ve nanaovantsika fikoanandom-pirenena zao mihitsy ary mbola afaka ataontsika malaladalaka tsara ary fotoana io raha ohatra ka tena entina tsara ny fandaminana ny ministerany le hoe fikaonandoha zany a de tokony hazava ny anjarany lojistika ny anjarany zany hoe manampy sy manome an'izay ilaina hoentimanana hatrany amin'ny fokon'olona ka hatraty amin'ny firenena zay ny anjarany ary raha misy tomika io de izy zay ny tokony ho anjarany zay fa ny aty amin'ny hoe fandaminana ny ady hevitra kosa de efa ny efefika amin'izay zay le hoe mitarika manko zay le hoe mitarika vitatsika io e allo zay any zay zokola eny tompoko miarapa tompoko efa tiako atrana zay reo mpanafandana reo tokony tsy mbato zay tsy ampiarina mihitsy zany hoe mahazo sakany an'izay fanana satria ny antony de zao lasa manamafy ny fahefan'izay mpitondra fotonireo zay fitondrana efa mare ireny ihany mbola fanana satria ny hevitra reny nge tsy lany any amin'ny anteny meram-pireneny tsisy miaino nge reny ihany nefa reny ny lany ahoana moa zany na misy fahasairana raha ty ivenana ty an'le mpanao politika alao an'le mpanao politika tsikony na izy an'le politika na izy raha tsy le politika aleo an'izay mitondra politika foana fa itsika tsy maintsy manao politika nizany ary ny firenena tsy maintsy hoentin'olona manao politika fa tsy araka itsika ve de nde fidina independant apetraka
tsy fandrombahana rakintriny hoe indrindra ny toerana hitady amin'io ka mitsakenenina hoe tsy omena vahana mihitsy zany independant zany fa inam-bola fanjakana fitaovana fa tsy asa ho an'ny firenena tsy evita tapaka zany tsy zavatra azo zany atao fa vita zavatra hoe eo amin'ny teo fokotany misy azy na ny distrikta misy azy akory zany hoe ino misy fanavita zay anankiray ngezabe mihitsy ho an'le district tsy navita zany any anaty otrapiny ahy na inona faharefoniny hoe mpanao politika na inona fatanjahany hoe ireo a raha oravana zay tsy matanjaka ireo ndray nonde hoe omena avana eo azay tsy mahavita mihitsy hoe manabe ny vahoaka araky ny tokony izy fatatezareo maka fa mandany vola nke io fanaovana politika io amin'izany fampianezana fivazana politikeko zany fa tsy manambola amin'izany izy fany hoe miaka seza fotiny tiaka toerana fotiny de zay mahamay azy amin'ny tezitra mafy amin'ny indépendant ianao kanefa le indépendant de vokatry ny fiasan'le atoko politika amin'izao fotoana de eo indrindra ngeno hoe oetitsika amin'ny fikonan-dom-pirenena de tena hojerena ny fanavaozana ny fanaovana politika antso farany ty tavavirina kely ny tikomboara zany de zao hoe ny fampiarana lalàna sy ny fanarahana lalàna no apetraka eto amin'ny firenena fa izy any hipetraka maro député sénateur prime ministre président république rehefa tsy manaraka an'io lalàna io de mivaralila foana ny firenena zay zany aloha base voalohany resaka faharoa tanjika kely hatrany amin'ny fampanjaka tsikakeritry ny resaka na tonga atsika zao olana itsy zao de hatramin'ny isiny ny prime ministre tigasaina de prime ministre nanomboka tamin'ny lana valina voalohany ka hatramin'ny lana valina fahatelo ka hatramin'izao fotoana zao fisin'ny prime ministre io ny tena na fosy teny indrindra tamin'ny fianderan'ny fanjakana eto Madagasikara satria de reo ny kitikitian'ny frantsay na fafahana nanjanaka Madagasikara izany faharoa fahatelo resaka momban'ny tenina nolazain'ny filohan'ny fanavozana tamin'ny omaly hoe mahandrasa kely olona nge mahandry kely fa ianareo nefa nafantaka ny olana teto Madagasikara tokony namahany olana fa tsy ny hoe mandrasa kely ny firtaona efapolo taona tany anefitra ny vahoaka ny Israely de ohatrohatrohatry zay fa izy rehefa ianao no mafantatra hoe zao le olana de fa manany olana aingana ny tetaviny vahoaka fa tsy hoe koritara zoanao manitry ny firtaona rehefa fantatra ny olana de fa ny fahamanany olana zany vaingana indrindra fa ny jirama ity zay zany tena seziko foana zany ho anareo député avoay le fahavaliny fanadiadina nataonareo tamin'ny jirama le farany tamin'ny fivolana farany mbola manana firy volana nareo zao afahanareo mamoaka an'izay avoay zay ny fanazatadiadavinay malagasy famanany olana aingana fa tsy mila hoe manala olana itiresity hoe vo zay vo 5 volana vo 3 volana 7 volana rehefa izay nametrahana nareo de avao ny olana fa zareo manoaty politika manoaty sanina ny tarety ty mahatonga ny olana malagasy ty tanazo ka foana zay fa saka tompoko tompoko zay ny izy constant Ravelson ohatrany hoe milasa saina be mihainao an'le resaky le zokla teo marina tokoa fa matsiaro kely anao vaovao raisam-pirenena indray mielatra fotsiny hoy nga Donald Trump tamin'ny propagande hoe voalany eo de mitsahatra ny adiny Russie sy Ukraine hery taona sy telo volana izy zao filoha de afandray no nanomboka tena malasa saina lasalasa ny fotoana atsika falasa ny fotoana fa mamitana kely tsika raha amin'ny herinandro iny zao tsika nijerena tokony nisy resaka be momba ny seni mihitsy tokony nisy tena aloatsika rehetrarehetra samy mieritreritra momba n'le seni de amin'ny heriny asitsika resaka iny takizay koa momba ny hoe faha-enimpolo taona ny akademia miaramila Antsirabe de fanojo ve sa ahoana fa misy didy vaovao novaina zany nisy fanamboarana ny didy momba ny hoe ny fitondrana ny élève officier d'active ray zay ao amin'ny akademia momba ny semipi momba ny mpianatra officier spécialisé de mba te hanampy kely ny tena satria de mba napalahelo sy naparary mihitsy nge le hoe tombon-jandary ataondrangary amin'ny anarany
te tsy akadilagna evanova miaramila sy akademia itezana sy anofanana miaramila atsika hoe hoan'ny tanyrazana ataondrajoelona hoe hoan'ny dadany nanaovan'ny musée hoan'ny dadany ao anatin'ny akademia tsy henonay hoe nakaiza de mametraka re tompoko aingane tsy fantatro za tsy nahita an'le décret fa mba tsy hofanana manokana n'zay mahitahita ao anatin'ny force de défense et de sécurité ao anatin'ny hery fiarovana sy fandrimpahalemana ny akademia militaire ny semipi sy ny fanofanana zany io manko de mialatsiny henonay aty velany asa manahoana re ny habean'zany henonay aty velany le hoe zanaky ianina ny zanaky ianina vazivaziko hafahafa fotsiny izy teto le mandeha hoe ohatrany hoe zanaka Jean-Paul fa de zanaka ranona sy zanaka ranona tokoa ve de lasa fananany ranona ve sanatry sanatry ny folo alindara pitso président coloniel nge maly raha tsy diso ny teny hoe tsy tokony ho tafiditra amina kolokolo mihitsy eny isika manamboninahitra ho faniny nepotisme iny le anisan'le mafia ny tenen'le ranabavy teo manko iny engane ao anatin'le misy ohatran'ny ametrahana le ataony hoe capsule temporaire manko ao engane mba ho mandry ao anatin'io ary isy no tonga zay mba ametraka ao anatin'io hoe tamin'ny de mba vitatreo le hoe lasa fanana manokany zay mahitahita manatin'ny folo alinda ny tafika arapitso satria reny nge ny tafika arapitso le zanakianina ray ary tsy eo amin'ny tafika rery any amin'ny fitsarana any amin'ny fitsaboana any amin'ny fanabeazana any rehetrarehetra any misy ohatran'zay zay le hoe fitondran'Andriamanjaka zay eny ara isaorana Constant Ravelson mbola mifampizara foana sy mampatsiahy atsika ny tsara ho fantatra rehetra amin'ny tantaram-pirenena famakavakana ny zava-misy isaoranareo namana teknisiana sy indrindraindrindra ianareo mpanaraka tsy tapaka ny Bemiray eto mitopy radio 270.4 de mametraka ny veloma mandrapitafindray ary tompoko ao areo Bemiray Top Radio. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary.